Halleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe lasa ampamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanan'io izao dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto ao anatin'izao vavaka fiambenana izay iarahantsika izao iarahana amin'ny fandarana andramika izao ny akiradio ny akimedia ary ny mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana indrindra ny gropy izay maresy izay miaraka aminay isan'andro ao anatin'izao fandarana izao. Dia ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Dia matoky sy mino aho fa raha tonga eto ianao raha androany vao tonga eto dia tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto. Resy lahatra amin'izany mihitsy ary avana malala, tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa misy raha tena ilan'ny tompo anao koa dia miorena tsara mahereza sa mitahian'Andriamanitra. Fotoana manokana moa androany tahaka ny tamin'ny heriny ihany dia nataontsika entintsika hitondrana am-bavaka ny marary, ampaherezana ny marary hitondrana am-bavaka ny marary mafy ary koa fiarovana izay mbola tsy marary. Koa ety am-panomboana dia miteny manentana anao hoe velominy telefônina any amin'ny toerana izay misy marary rehetrarehetra any nareo izay manana havana amin'ny marary alefaso any amin'ny messengeran'ny havanareo marary mihitsy ity fandarana ity fa tena nasitrana eto Jesosy amin'ity androany ity amin'ny alalan'izao mpanompo izao, amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny ny heriny amin'ny alalan'ny fananahy masiny hamangatsika tsirairay avy any tokantrano any. Koa ety am-panomboana dia miteny anao misy aminareo efa marary mihaino eto, miatombena tsara iandren'i Jehovah tsika, miatombena tsara ndao hifantoka tsika fa misy Andriamanitra manasitrana ao ambony ao, misy fanasitranana afaka midina vao an-danitra ao ry havana malala. Koa raha ohatra ianao en ligne hatramin'izay ny voakasika ity fandarana ity, nahoana ianao tsy ho en ligne no sitrana amin'ny alalan'izao fandarana izao. Koa dia samy hitahian'Andriamanitra mahereza hiarakantsika amin'ny adiny iray sasany mahery eo tsy adiny iray sasany eo amin'ny adiny roa satria aorianan'izao fandarana izao dia isy ny vavaka délivrance fitondranam-bavaka izay iarahanareo aminay mivady rehefa avy eo. Koa dia mareta hatramin'ny farany taran'Andriamanitra hikasika antsika tsirairay avy dia fiadanana tompo ao amintsika. Raha tonga eto anao vao androany voalohany dia tonga soa no nomeko anao, atolotra anao tonga soa ary tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa tena programan'Andriamanitra. Tany tompana vavy Marie-Jo, ny vavy niditra voalohany teto ny vavy Marie-Jo na raha ho tahian'Andriamanitra manokana ny vavy Marie-Jo. Marakaraka $100 Berthe Sava, Rasoloary Malala Raharon, Tsiry Amboara Miel, Yama, Becky Rolande, Erika Rak, Eliana, Maoly Fali, Jonathan, Angela Yu, Eliana, Kotre Camaradin'i Jesosy, Aried, Angela Yu, Mapionina, Erika, misy Erika dia misy Erika Rak, miandry ny Sandrine Erika sisitsika. Rantarina Marie Charline, tonga soa, Itody Raoly soa, Angela Yu, Falra Eritovo, Fleur, Sandra Lalaina, tonga soa, Verselina, Koda Leoni, Berthe Sava, Selina, Ando Andry, tahian'i Jesosy Asrakoto Malala, tahian'i Jesosy dia ao ihany koa Soameva, tahian'i Tompo Melovlia, dia tonga soa isika rehetrarehetra. Mahery ny rahan'i Jesosy tonga soa ihany koa ianao Robin Full of Grace, Felana Rakoto, Soanirina Razay Arsoa, avy lavitra izany Soanirina Razay Arsoa izany fa isaorantsika an'Andriamanitra tafaraka amintsika eto ny Manakara no misy azy. Tina Malala, Henriette Rasoa, Maivare, Olgaran'olo soa, tonga soa daholo zay Marie Gilda, miarabany Marie-Jo, Henriette Rasoa, Nicole Fanjaniena, Lantony Irina, Eliane Pa, Eliane, Rodine, Najina Sandratra, tahian'i Jesosy, vady Maoly Fali, Tojo Mikael, tonga soa daholo tsika rehetra izay mety mbola tsy voarabako ialako tsiny Fabitsotra, tonga soa Fabitsotra, ohatry ny efa narina efa fahitako izany taloha angamba raha tsy diso Titi Thierry, ohatry ny anarana tsy vaovao, Rasoeliniana Natalie, Marie-Jo Fonofanja, tsy haiko na Titi Thierry mitovy na le Titi Thierry izay fantatro taloha, Thierry Ralbenja, tahian'i Jesosy daholo tsika rehetra dia faly mahita anareo ary dia ny zavatra ataontsika androany dia andao aloha tsika Leontia Tebavy ny Arivo dia moaloha ny zavatra eto andao tsika aloha hivavaka Amerika izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra ka mampandrosotsika ny anababitsika Maoly Fali avy eto Frantsa izy no hivavaka ho an'izao fandarana izao tahian'i Tompo anabavy Maoly Fali anao ny fitenenana ranabavy. Tahian'i Jesosy tsika rehetra
hiaraka hivavaka ary isika ho fanomboana ny fotoana. Jesosy Kristy tomponay eo, miditra eto amin'ny fanatrehanao indray izahay amin'izao fotoana izao. Mankasitraka indrindra Jesosy fa mbola velonaina. Mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'ny fitantananao. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fiarovanao. Zahay no toy izao Jesosy dia mbola noho ny famindramponao. Tonga eto indray Jesosy, izahay hitady hikatsaka ny tavanao. Ity Jesosy ilay ora sarobidy indrindra anatonanay anao. Ireo rehetra izay tonga eto Jesosy, niza avy any amin'ny firenena maro samihafa, dia samy akasika ny fanatrehanao. Ianao mihitsy Jesosy no aoka ampiteny ny vavan'ny mpanomponao. Andray izay tandrify azy tsirairay avy izahay, andray fanasitranana, andray fiarovana, andray fampaherezana. Teto Jesosy ilay fotoana mamiko indrindra ny fanenako taminao. Teto ilay fotoam-bavaka izay nahitako anao indray. Teto ilay fotoam-bavaka izay nanasitrananao atanteraka. Tsy zarery anefa Jesosy no nahakasika an'izany fanatrehanao izany, fa izahay rehetra ireo. Matoa izahay mbola mahafohy fotoana toy izao dia nahakasika ny tana maherinao izahay. Tahaka ny mpaminany rehetra tany aloha Jesosy, teo amin'ny toerana izay ny faninany anao Jehovah Andriamanitra no namasinina ho alitara masina fihaonana aminao. Dia eto koa Jesosy no alitara masina anay. Amasinay izao fotoam-bavaka izao Jesosy, manatrefenao izao fotoana izao ianao. Rakofy amin'ny raha maherinao fotoam-bavaka rehetra Jesosy. Ny connexion anay tsirairay avy. Omeo faharetana izay Jesosy, ary koa tena ahitanao an'izahay tsirairay avy ireo. Dia eto koa izay Jesosy, mifona tanteraka aminao ny amin'ny fahalemena rehetra izay mbola mameno anay tsirairay avy. Diovy amin'ny raha maherinao izahay Jesosy, raha toa ka misy Jesosy ray aminay rehetra ireo manaraka izao fandaharana izao, mbola voafatitra ao anatin'ny fahotana, mbola mankamamy amin'ny fiainan'izao tontolo izao, dia eto koa fanay maso no ikasihanao azy, anariany tanteraka, andraisany fanapahan-kevitra, hiovany tanteraka amin'izany fiainana tsy araka ny sitraponao izany. Tahaka nataonao taminay tsirairay avy ireo. Dia nisandra tamin'ny avy indrindra ianao Jesosy. Raha misy hoy ianao Jesosy, 2 na 3 mivory amin'ny anaranao dia ho eo afovoany ianao. Eto ianao fantatray fa eto ianao Jesosy mandre anay, mandre ny fitaraina anay, mandre ny antsoantsonay. Dia mankasitraka indrindra Jesosy amin'ny misaotra sahady, ny amin'ny zava-dehibe, ny amin'ny valim-bavaka izay ho ataonao anay tsirairay avy. Dia misandra tamin'ny avy indrindra ianao Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Isaorana be dia be andranam-bavitsika izany vavaka. Matsiro be ilay vavaka fa dia misaotra indrindra. Tena mamy ilay vavaka. Mankasitraka ranam-bavy. Isaoran'Andriamanitra izany. Izao mihitsy ny fatao. Io nataony anabavy Robin Full of Grace io, Roby Tambiery. Invité ny namanareo. Tia tsy hoe fitadiavana vy be dia be fa famonjena fanahin'olona ary famonjena ny tsika rehetrarehetra izay rehetra marary fa mahavonjy ny vavaka. Porofotsika ny vany fa mahavonjy ny vavaka. Alleluia. Ary ataontsika rehetan'Andriamanitra fa amin'ny vavaka Andriamanitra ary mbola manasitrana Andriamanitra. Nambinitso tahin Jesosy dia izy koa mbola tsy voarabako teo efa narabako teo angamba. Samir Tansia tahin Jesosy, Razana Monika tahin Tompo, Rolianisha tonga soa. Ndao ary misaotra anareo mankasitraka azy fa dia mamy tokoa ilay vavaka aloha. Andao antsika hanao hira anankiray. Andao aloha atombokontsika amin'ny fifaliany ty hery ty. Andao antsika tena etena androany Jesosy, za manana anao, za Andriamanitra manana anao, tena henika sy ampoka, tena feno, tena sambatra. Aoriana terytytsika hitsavatra amin'ny tena androany. Za moa nitondra ten'Andriamanitra eto androany. Tahin tompana Bavlinda, za moa nitondra ten'Andriamanitra eto androany, ifampahery amintsika amin'ity androany ity koa dia mahereza daholo. Ndao ary hiara hifalitsika amin'ity ty henika sy ampoka Jesosy manana anao. Ndao ary. Alleluia. Alleluia.
samy teny sambatra manananao ao aminao itoerako fialofako sy fiafenako fianao molova sy arenako ao aminao iraitso ao aminao iraitso ekekofa tsy mba mananao eo zay meto areny tany fa tsy nontsynony zany fampiay ny fahasoavanao mampanalavio ny masoko eo zavapona mamiratrety fa niangatary hoany tompoti ampitomboy ny finoko tsy maintsy atra tsy maintsy anjady reo fahorina sy reo fijaly tsy aoko izany fizao angina fianao tompo iady fianao tompo iady ekekofa tsy mba mananao eo zay meto areny tany fa tsy nontsynony zany fampiay ny fahasoavanao ekekofa tsy mba mananao eo zay meto areny tany fa tsy notsinony zany fampiay ny fahasoavanao zay mba votsiramby ny tanao amen watoloto anao eran-tsainy rampo fianao irery sy tomposo moarena sy fananako sambatrao fefano tiavinao lay no fidiko sy ny fidiay enikasiampoka ny fanay sambatrao manananao sambatrao manananao sambatrao manananao alleloia say mihitsy mianao mitenin'izany hoe sambatra manananao ninninona zavatra mitranga ny olona mbola afaka miteny hoe sambatra manananao ary ny olona afaka mbola hainon'Andriamanitra n'izany teny zany de tsika izy ary mbola afaka hiteny hoe sambatra manananao raha tsy tsika mivavaka alleloia de teny isan'andro isan'andro hoe sambatra manananao tompo alleloia tonga soa zay vavao no elifanto tahiny Jesosy Marie Gilda tahiny Jesosy Preta Amika Emelovli kadaka malala sesenina alleloia tonga soa roseny Natalie tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra amen ahoana ny fahinonareo azy tsy tapatapaka ntsony tsika raha ny tena manina tsy tokony ho tapatapaka ntsony tsika manomboka androany mbola izahantsika ary mbola tsaratsara kokoa no zao ndray ny sary ao arinao fa ny feo ngamba mino kosa fa tsy tapatapaka ntsony sahoana fahinonareo azy Laurence Rakotoarsoa tahiny tompo de izahantsika foana moa anatsaraitsika foana ny zavatra zay mba fahatsika mioneto alleloia de mba miteny akely nareo efa tsy tapatapaka ntsony tamin'ira teo efa mety tsara ijery tena Andriamanitra avy hatrany ary tsika
Ten'Andriamanitra zay hojerentsika androany a de tsy maintsy ten'Andriamanitra mampahery anareo. Za mino fa misy olona tsy salama tonga eto androany. Ny tokony hifalianao de zao ny olona rehetra afaka marary na ny mpianatry Jesosy aza tena rary. Tsika hijery nisy fotoana Ezekela narary, nisy fotoana marary tsika. Fa tsika raha marary a de afaka sitrana. Alleloia. Koa ety am-panomboana de mampahay anao sady a raha ohatra misaotra anabavy Fanto Noely. Mazava tsara hozy ry zareo mazava tsara. Amen. Misy amin'ny Filipianina fakeo jerejerentsika am'izay ianao mahery hoe fa maninona ary amin'ny marary fa za ty ve tena totombitana mihitsy angamba tsy tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao fa marary ianao am'izao fotoana izao. Antony maro mahatonga antsika marary. Ny vatantsika tsika ange nofo e. Misy fotoantsika reraka, misy fotoantsika tsy salama. Tsy hoe vavaka ianao de tsy marary mihitsy. Afaka marary tsika. Ary ndraiky koa tsika tratrany aretina de hoe nentin'Andriamanitra hanehoana amintsika fa tsaroantsika. Alleloia. De tonga izy a mitondra fanasitranana ho antsika rehefa miantso tsika. Ahoana moa ny ahitanao fanasitrana raha tsy nandalo aretina aloha anao? Ary ianao moa ny ahitanao fa mamaly vavaka Andriamanitra raha tsy niantso aloha ianao de mivaliana. Alleloia. Ko mahereza. Ao amin'ny Filipianina toko faharoa andininy fa any amin'ny Filipianina toko faharoa andininy fa 5:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Filipianina toko faharoa andininy fa 5:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa mihevitra ihany aho fa tokony hampandehanako akaty aminareo Epafrodito, rahalahiko sady mpiray asa amiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo amin'ny izay nilaiko. Fa manana anareo rehetra izy ka difotra alahelo satria efa renareo fa narary izy. Narary Epafrodito. Ity lehilahy Epafrodito ty rehefa vakitsika ny tantara de tena mpianatra tena nahery fo be tsy misy ohatr'izany. Tena asan'Andriamanitra maraina atoandro hariva mandeha tongotra mary atsy. Asan'Andriamanitra amin'ny alina misy miantso de mampahery raha tamintsika miteny zao. Amin'ny alina izy mety andeha atory de atsony ny loatra any mba metro tanana ary fa tena nanao asan'Andriamanitra. Hoy izy Paoly ny fiantson'ny Paoly azy io miaramila. Tena miaramila amin'ny tompo. Miaramila an'Andriamanitra zany hoe tena piady maherin'Andriamanitra. Alleloia. De no zay fanaovana asana namparay anty latina nanaovana asan'Andriamanitra no niarerahana no ny asan'Andriamanitra no naparary any Epafrodito satria tena tsy nitsitsy aina ny rahalahy nandeha nanao asan'Andriamanitra de narary izy. De nikoropaka ny olona rehetra satria Epafrodito de tena apôstôly tena tiany ny vahoaka ihany koa, tiany ny mpino. Tena alahelo be ny olona narary izy. Ary seka maty andininy fa 7:20 eny narary seka maty tokoa izy. Nefa mpianatra Jesosy mety misy marary koa any efa mitady ho faty amin'izao fotoana izao. Fa Epafrodito tsy narary de maty fa narary saika maty, zany hoe saika zany saika maty fa tsy maty. Ny saika velona ny maty fa ny saika maty velona. Alleloia. Eny narary saika maty tokoa izy nefa Andriamanitra namindra fo taminy ary tsy taminy ihany fa tamiko koa fandrahoana alahelo mifanotona ao. Tsy maty izy satria naninona? Satria Andriamanitra namindra fo taminy. Amin'ny anaran'i Jesosy ety am-panomboana amindra fo aminareo izay marary anie Andriamanitra. Ny ilanareo reo ny vahaolana ilainareo ravako malalako
eo ihany ny fanafody, eo ihany ny ED1 sy ny CVO raha tsika ny Madagasikara sy ny azotrimycine sy ny tsy fantatra amin'ny fanafody ny evoka rehetra mahita foana moa tsika rehefa amin'ny Facebook reto ndray mivoky ninimpotsy de asivo an'izao de zao de sakamalao de asivo an'ity de asivo andry eny e ataovy reny zavatra koa nataon'Andriamanitra rehetra ahasoa alleloia nataon'Andriamanitra mibalsama mba anasitranana ny aretina fa tsy hoe misy maratry anao de hiteny fotsiny eo Andriamanitra sitrana fa nalaina ny balsama de nitototoana de natao petaka tamin'ny ratra ny miaramila de nijanona ny hémorragie alleloia zany ny asan'ny balsama fantatritsika fa ny miora de fanafody ihany koa ary ny miora raha fangaro tamin'ny divay fa tsika tsy misotro an'izay de solona anestesie zany hoe ny zavatra rehetrarehetra nataon'Andriamanitra reny de mahasoa avokoa tsy hoe tsika mivavaka de tsy mihina-panafody afaka mihina-panafody tsika misy olo matsotra zany hoe za mivavaka za tsy mihina-panafody mihinana fanafody tsy maninona zany fa zao fotsiny tsika tsy mitoky amin'ny fanafody halleloia mampisava ny aretinao ny fanafody fa ny analany loharanona aretina aminao rehetrarehetra na misy fotoana koa anao tsy manam-panafody misy fotoana ke tsisy fanafody ohatra oxygène zao ny Madagasikara 1 million ny adiny raiky aby izay de gagabaina hita ohatry ny fotoana bouteille oxygène tsy haiko firy litre moa izy tsy tadidiko 6 millions de francs ny anankiray tsy haiko maharitra frine iny mifoka oxygène adiny ray ianao 1 million de raha 24 heures zany ka teo velona ianao de 24 millions de teteny aminao hoe maharaka an'izany ve volatsika tsy maharaka na de misy aza ny oxygène tsy maharaka an'izany ny volanao fa ny tena fanavotana ho anao androany ho an'ny olona rehetra na ny manam-bola indrindra ny tsy manam-bola zao zany vomafy raha olona sady efa tsy manam-bola ny tsy mila an' Jesosy taraiky ianao fa ny tena tsara indrindra sady mety ny ataonao tsy lany vola amin'izany anao fa manana an' Jesosy famindram-pon'Andriamanitra alleloia zay nanasitra ny Epafrodito fa namindra fo tamin'ny Andriamanitra isika malagasy de zao zavanina fanafody tena efikasy be mihitsiny meko anareo androany zao tsika angataka famindram-pon'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra ny mamindra fo amin'ny olona ray ravana malala halleloia rehefa Andriamanitra ny tonga mamindra fo amin'ny olona ray namindran'Andriamanitra fo avokoa ireo olona jambana hiratra ao ry Jesosy zanaky Davidy ao mamindra fo amiko tonga ny boka mba hamindra fo Jesosy de sitra ry havana malala tsy haiko ny hopitaly misy anao aiza tsy fantatro ny toe-bolanao aiza ohatry ny ahoana tsy fantatro stady ohatry ny ahoana ny aretina misy anao am'izao fotoana zao mbola vao manomboka tsy mahare fofokanina ve anao sa efa manomboka mangarangaraka ve ny tenda sa efa manomboka tsy mahafoka rivotra tsony ianao fa tsetsina ny tratra tsy fantatro tsy haiko aizany misy anao fa zavatra reny hitovizatsika androany andao angataka famindra-po avy amin'Andriamanitra fa Epafrodito narary mahafisaiky maty fa noho ny famindra-pon'Andriamanitra de tsy maty izy eo amin'ny toerana misy anao ry havana malala tsy afaka misaraka raha ohatra fivavahana no atongavantsika androany raha ny amin'ny mpanompo sampy ianao ny amin'ny dadalabe raha misy fanasitranana any tsy mino aloha zany raha misy any tsy mila mivavaka koa anao fa manao sorona ankolamena sy ny sisa fa tsy manasitrana any fa raha entina mivavaka ianao de tsotra ihany zavatra teniko anao mila manantona an'Andriamanitra isika ahoana fomba anatona antsika an'Andriamanitra ny fomba anatona antsika an'Andriamanitra de tsotra ihany andaotsika amitra-pihavanana amin'Andriamanitra fa teny napetrako aminao androany vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao io vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao marary io Epafrodito de vita fihavanana tamin'Andriamanitra satria izy ary de mpanompon'Andriamanitra nanao asa n'Andriamanitra fa mbola ny ampy famindra-pon'Andriamanitra ihany satria tsika tsy tanteraka alleloia amen fanontaniana voalohany mipetraka amintsika zany de zao vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao raha tafasaraka amin'Andriamanitra ianao
andao fotoana zao andao eo ambony fandrina eo ianao ao amin'io ianao ohatra ny somary malemilemy malezolezo io andao iverina aingana amin'andriamanitra amiditra am-piavanana andriamanitra voninapody anao raha tafasaraka tamin'andriamanitra ianao a de androany andriamanitra afaky ny apody anao taka ny vady apodina amen de andaotsika iazakazaka eo a-tongony andaotsika ry havana malala andao amiditra am-piavanana aminy fa famindrapo sy famelan-keloka no fanafodiny io aretitsika malagasy io elao ny fanimpotsampy elao ny lalan-dratsy rehetrarehetra tena marina tamin'ny herinandro isaorantsika n'andriamanitra ny antony natonga nyty fandarantsika ty naverina androany de zao zay nentina mbavaka tamin'ny heriny a de voninahitra an'andriamanitra tena voninahitra an'andriamanitra ho hitanareo eo fa ny anarana ny tonontsika tamin'ny herinandro tsy tonontsika tsony androany anarana hafa ndray satria maninona ny eo sitrana fa misy hafa ndray a tsy salama sy marary am'izao fotoan'izao sitrana teto zany olona efa tsy avy ny ena-tsony efa narary efa un mois efa mahikely taitra tamin'ny herinandro lasiny nahita ny sariny satria nisy an'lay fangataham-bavaka anaosana toky narefa ny sariny namako izy io mahikely tena sika tsy fantatro efa tsy avy miaina-tsony kopakopahana sisa raha maha olombelona tena raha kelikely finoana de vo hoe tena marina ty raha ho velonetitsony no tonontsika teto ny anarany tamin'ny larobialina no tonontsika teo anatrehan'andriamanitra netitsika teo amin'andriamanitra izy tamin'ny halleloia voninahitra mo an'andriamanitra ry havana malala halleloia manofa izy a nahita hazo anakiroa brokeny tratrany de nanofa izy nisy nanala le izy de vo niala le azy de ohatra nisy zavatra ny sokatra ve de ny afaka ny aina am'izay izy hatram'izao tsika amin'ny teny zao tsepotra itsony izy amena ny fijona vavolombelona tsy azo amaingana ary tsika tsy miteny lainga alohantsika tsy miteny rehefa mbola tsy nisy aloha valimbavaka fa rehefa nisy valimbavaka de omentsika voninahitra andriamanitra de tenenitsika eo misaotra jesosy fa ianao zany fitondranam-bavaka natao teo anatrehanao zany misy olona izy di mianaka angamba izay efa tao amin'ny palais des sports tao de mitantara amin'ny mampiona na mamampiona hoe misy maty de efa natahotra fa inona ny zavatra mampatahotra etiny eo atongotrony tompo ry havana malala tamin'ny sabatsika no fotoam-bavaka sabatariva ry zareo nare message hoe efa nivoakany tamin'ny sabotsy ry zareo alleloia misy mpianakavy efatra efa mianaka soserom voninahitro an'andriamanitra efa tsara halleloia akoatra zay zavatra tsy tsadiditra satria misy aminareo a zany zavatra zany a olona eo akaiky ho fantatro eo daholo fa misy taminareo no nijory vavolombelona ary teto a nisy vadiny ankizy anakay mpiaraka amitsika narary mafy tadidinareo ma zany message zany voninahitra n'andriamanitra nahino olona maty fe tsika zao hatreto anatin'ny herinandro olona mpiaraka amitsika eto na olona nentsika mbavaka teto tsy nahita anaray ary ho an' jesosy ny voninahitra inona moa zany ny zavatra tsoahana am'zany tsisy fanafody mahery vaika tsisy fanafody efikasy taka ny vavaka izay ataotsika eto androany manana finoana tsy misy hery ny vavaka raha tsy manana finoana ianao fa vavaka de manasitrana ary jesosy de nanontany mino ve anao fa haiko atao zany tozy lolo hoe tena mino a toy jesosy hoe ndao ary tonga avy aminao arak'izay inonao ka androany tsika te andrefa nasitranana ary te amperianao fa maromaro aloha ny zavatra mampirorosaina sy mampatahotra ary tamin'ity herinandro ty memafy foana le zavatra mampiaya androandroany ampahery anareo manokana ny marary moa de efa marary ary tena rehefa nandinika izay mivady a de mieritreritra ohatra ny tsisy olona tsy marary tsony ao Madagasikara zay olona rehetra miresaka aminao Madagasikara saky ohatra tsy mahare fofony vao maly raha message eto ambavaka tsy mahare fofokanina tsony zay mianakavy ary efa tonga am'izay de efa mimakomana fa de tonga any amin'ny tenda de tonga any amin'ny tratra de reraka ary raha tsy manana an'andriamanitra raha tsy tonga ara-potoana ny valimbavaka de hitsotra ihany a
atahorany zany avetivety de lasa de tsika dolo reny olona tsy mifidy tsony fa na olona ambony na olona ambony ny any ambany moa de efa tsy miseho Facebook misy ino angiandry avana tsy manana Facebook tsy manana compte Facebook tsy hitany jery Facebook any ambanimbany tanàna ngery avana tsy voaisa ny olona mety maty fa reny ny olona fantatritsika reny afaka mamoaka ny sary eo amin'ny Facebook manana connexion afaka miteny hoe rip de nilozanao zahay sy ny sisa ary maro misy fotoana rehefa mifono mare motriny tsy mampitianokatra ny telefona jesosia azo atao mahita zay hoe fa de tsy maintsy za zao amin'ny amiako tsisy an'zany hoe tsisy fotoana mahita an'ireny sarina filazana manjo reny rehefa zao de ampahery namako anankiray fa vao eo alohan'ny fandalana mahita anazy manao hoe mandriam-piadanana de ampahery azy rehefa avy eo nefa zany ny atao hoe marary reny lasa reny fa ho an'ny tsy marary koa de mitebiteby hoe ahoana za to ohatry ny raha ivoaka ny trano misy olona farak'izay mitandrina misy olona ny joroavombela farak'izay mitandrina izy ary mahavariana fa tsisy contact izy tsisy contact tamin'izy an'izy nefa izy tratra de ina zany zavytika reny mampatahotra mampiaya rariny any nefa raha matahotra ny olona satria zao le izy tsy hita maso io raha hita maso de azo nialana ino covid ianao fa iny amin'ny rivotra eny izy tsy hita izy fa iny amin'ny rivotra eny ary voa tamin'ny terinandro ty ndray ary tsika naheno hoe masika koa le mba nieritretinao fiarovana za moa efa ilany teny tamin'io fa tsy fiarovana reny tsy reny miaro atsika fa ny loza de vao mendray tombondray zany zao hoe masika koa misy bibikely sy ny sisa misy an'le aretina biby aretina vavaondray de tratra ny omby sy ny osy sy ny kisony de maninona de raha mihinana an'io koa de misy aretina vavao hafa ndray de mahafaty ndray aiza ihany zany ny ainana mampatahotra daoly ohatra mampitesitry belona ve zany efa mampahery anao androany na mbola hiampifiry zany aretina zany de mbola tazomiko foana ny teniko ianao afaka tsy laviny zany afaka tsy laviny zany misy fotoana ngeravany efa tanteraka tany amin'ny tamin'ny zanak'isy reny zany teny zany misy fotoana na ny sakafo hoanina ary mahafaty tamin'ny andron-drelisa maky tena andromandra vezivetika atsika za tsy hoe ampitahotra anao ampirorosaina anao ampifendrofendro anao fa rehetrrehetra mbola tsy ampy reo misy amintsika hoay tena le masika fe tena efa mba tena ino ny fiarovana aike misy bibikely sy ny sisa maromaro moa no nanapotra teo za mbola tsy nanao an'le fanandramana sika anao ihany afa soza hoe zao no teko vady aman-janako tsy maninona io etretinao nge ravany zany zava-doza aveo tsika mijery an'le resaka elisa ihany fa nzao ke tsika hijery zavatra anankiray zava-doza nge ravany zany hoe ianao masika vidinao natao hiaro nefa sanatry misy tokoa le bibikely iny tsy fantatra za tsy pahay momba an'izany fa zavatra fatao hoe rehefa bibikely de bibikely raha izy tokoa nge miditra any anatinao any iny reny vovoka reny matsy misy bibikely reny fa tsy hitatsika maso mahatonga atsika tratran'ny alergina kokohaka voan'ny sery tsetsetsin'orona misy so zany zao le masika tsy maintsy anaovanao de ohatry ny hoe omena bibikely zany ianao toy izany hoe aiza ihany ny ainana ny sakafo hoanina misy zany rehetrarehetra zany entin'ny moka ozy izy ale nyteny teo ianabavy robiny mifindra amin'ny alalan'ny moka andriamanitra mifindra amin'ny alalan'ny moka lay aretin'ny biby zany hoe raha azoko tsara zany de mipetaka amin'le biby le izy de mipetaka amin'ny olona de ohatry ny tazo moka mamindra amin'ny olona samy olona ohatry ny palu entin'ny anofelina
ohatroatr'izay ka mba le izy de ino moa ry havana malala ratsy be zany de tsika ahoana ny fiainana am'izany zao no tiako ampairezina anao any amin'ny marika 16-15 marika 16-18 azafady to de 18 vakitsika marika 16 a eny natombotsika any amin'ny ndao to de any amin'ny 18 vakitsika reto zany misy afatra antenen'i Jesosy rehefa niseho tamin'ny 1 lahy izy de zao ny zavatra teneny rehefa avy nibedibedikely azy teo Jesosy tamin'ny tsy finoandry zareo de Jesosy nitenina nanao hoe ndao vakitsika manomboka amin'ny 9 ary rehefa afaka zany de niseho tamin'ny 1 lahy izy a Jesosy raha mipetraka ninana izy a ary na metsiny azy ireo noho ny tsy finoa sy ny amafimifony satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy ary hoy izy taminy mandehanany am'izao tontolo zao nareo ka mety fri filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisa no vonjena azadino io alleloia marika 16 izay minitra atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohany miditra kelo vetivety aloha zahako ianareo mbola anaty fisalasalan'ireo mangatahyanareo amin'Andriamanitra ho anareo izay efa resy lahatra midira anareo amin'ny ranon'ny batisa midira anareo amin'ny ranon'ny batisa amin'ny rano be fa efa akaiky Jesosy efa akaiky Jesosy ry havana manala amen dia 17 ary zao famantarana zay anaraka ny mino amoaka demonia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mena rana izy ary na de misotro zava-mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy zany ametra tanana marary izy de ho sitrandreny eo amin'ilay tapan'ny ampovoany ny tiako tenenanao androany 17 andray mena rana izy ray aloha zay mena rana misy pozina tsy azo raisina misy an'le olona mahay manao mahay lalao biby be iny australiana angamba tadintsika efa elaela izy de misy biby ohatra reny cobra reny tena tifitra maso fa elany fotsiny le tifitra rorany iny biby masika rehetrarehetra tena hainy mihitsy ny lalao azy nefa ny tena hoe tena zavatra loza miantony de mandray biby lava sy ny sisy tsy olana amin'ny tsy voakaikitra izy de tena hainy nefa raha monina faty azy raha tadintsika tsara de ny lalao ny sangy tamin'ireny trondro misy pozindray tanaty rano de voakaikitra de maty tadintsika angamba zany raha australiana zany izy nalazandria tamin'ireny zao ny olona misy herin'Andriamanitra nomeny Jesosy fahefana de afaka manao ohatr'ireny arabaky teny na tsy arabaky teny iza moa no mena rano iza moa ny biby lava endriky ny devoly fa na mena rana tena mena rana na le mena rana ela zay tsy hitany masotsika rehefa nomena antsika ny fahefana de manino de ho raisitsika de tsy maninona atsika fa ity tena zavatra tsara be koa na misotro zava-mahafaty azy izy tsy ampaninona azy zany zao ry havana malala misy teny andrakiray koa nampiko an'izay aloha de am'izay avy eo mamelabelatra azy ao amin'ny Luka 10 maraisina aloha le tena Andriamanitra teo marika 16-18 de tsy mpio mihitsy fa na de ihinana isotro zava-mahafaty zany tena sotronao tonga de maty zava-mahafaty fa na isotro zava-mahafaty azy tsika de tsy ampaninona tsika zany ataoko hoe tsika am'izay fa tsy izy satria tsika ny mpianatry Jesosy am'izao fotoana zao koa Luka 10:19 zao tena Andriamanitra manao hoe hoy Jesosy taminy za nahitany Satana latsaka avy any an-danitra taka ny varatra indro mario am-baibolinao koa io fa ilainao io androany ilainao ampahery anao io androany hoy ny tena Andriamanitra hoe indro efa nomeko fahefana anitsaka mena rana sy mainka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo anareo
ka tsisy ampaninina anareo akory zany. Alleloia. Amen. Nomena inontsika? Nomena fahefana. Ny devoly latsaka teto ekeny zany, latsaka tahaka ny varatra. Nalatsak'Andriamanitra aninona? Anao ratsy eto tany, andringana te hamono, te handropa, te hamono amin'ny aretina, te hamafy aretina, te hamafy fiozina, te hamafy faratsiana rehetrarehetra. Zany nataon'ny devoly tonga eto. Fa niara-ny latsaka tamin'izay fahefana. Nisy zavatra roa niara-ny latsaka teto ry havana malala. Ny devoly anao ratsy, dia ny fahefana avy amin'Andriamanitra fa atsika mikontre ny devoly mpanao ratsy. Alleloia. Amen. Ary tokony raisinao zany. Raiso ny fahefana androany. Samy mandray fahefana ao anatin'izao toriteny zao. Fa ianao io nomena fahefana. Fahefana ninona? Manitsaka menarana sy maingo. Manitsaka maingo zany anao tsy manao kiraro. Ratsy de ratsy. Fa ianao androany nomena fahefana. Tsy boty nomena anao. Fa boty mety miaro ny tongotrao ihany. Fa mety tsy miaro ny eny amin'ny akoatra ny tongotrao, ny vodi-tongotra sy ny sisa. Ny olona rehefa andeha any anaty ala, zaho teniko nao manana boty be zay, boty be hatraty amin'ny ino, hatraty amin'ny ranjoko aty. Vita amin'ny cuir be zay izy. De spécial be mihitsy satria ny semelle an'isy tena na ohatra hoe fantsika amin'ny ranoranony de miamlatsaka de tsy tena hafa mihitsy zay boty zay. De zao rehefa mandeha amin'io za de mahatoky tsihana mandeha anaty tsy sinina toranao kotrako tsy mijery lalina koa anaty ala any. Fa itsika ngerevana tokony ohatra zany. Ny nomenanao tsy boty. Fa ny nomena asianao fahefana. Afana manino? Afana manitsaka. Ianao am'izao io fa manitsaka. Iny anitsahanao? Tsy tsilo. Tsilo manindrona. Fa mena rana sy maingo ka tonga de mamono. Fa ny fahefana nomenanao, fahefana afahanao manitsaka an'ireo. Halleloia. Zao niteko tamin'ny vady aman-janako. Na ino andre vaovao rehetrarehetra ireny. De niteny tamin-jareo ene mety mahazaza ny zaza moa ny zanako anankiroa, zanaky anankiroa de fa eny amin'ny collège. De manao masika, tsoatran'le kely anankiroa manao masika isan'andro. De ahoana zany papa satria manao le masika de misy an'le biby de iteny zany hoe aza manao masika be de nefa ny io ngerevana malala e. Tsy haitsika izay ao ambadika io. Aza efa mitenanareo foana fa misy ny projet an'ny elite eto am'izao tontolo zao de ny anena anisan'ny olona velona eto tany. Mitombona daholo zany rehetrarehetra zany. Za misy olona hoe tsy mihinana zany fa io de mitady hevitra hoe io fibre ohatra zao. Eny e, azo etretina daholo zany. Fa tsy azonareo adino. Ara-panahy ny ady lovantsika. Rehefa tsy tratrany amin'ny fanefitra ianao tsy tiako tenenina le izy. Rehefa tsy tratrany amin'le fanefitra ianao de tratrany amin'iny rehefa tsy maty eo ianao de maty tsikelikely de miena foana anisan'ny olona. Iny ary zavatra ataontsika. Manana vahaolana roa tsika. Andaontsika hisitrika any amin'ny toerana tsisy mahitatsika tsony de tsisy tena en sécurité tena tsisy ninina tsony. Nefa nitaotsy tsy mahita an'izany tsika. Sa hoana? Nareo mety toerana anankiray tena any nareo de misy sakafo misy inona tsy mifandray amin'iza de tsy mifandray de na ny rivotra iainanareo ary rivotra hafa mihitsy satria tsara fantatritsika fa na io rivotra iainantsika io ary azony zareo asiana rivotra io azo asiany zareo gazy io de mandray aretintsika sy ny sisa sy ny sisa. Mitombona daholo zany rehetrarehetra zany. Ny sakafo ve fa gae verinao fa ny ana Madagasikara ihany. Raha nanam-potoana moa za fa tsy nisy ny fotoana. Nisy reportage sika alefako amintsika momba ndreny sakafo rehefa 10 taona 12 taona lasa ena hitan'izany. Fa sakafo hoanitsika ngerevana malalaka tsy te hanakivy anao fa mitondra cancer daholo ngereo misy produit zay misy an'io daholo asian-jareo an'io daholo sakafo rehetrarehetra. Ina moa tanjony? De mba hahatonga io tratran'io cancer io daholo de ho mamiadana tsikelikely de rehefa tsy maty vetivety ianao de maty elaela
ka raha io ny tsikolovintsika sy tsiriantsika tsirairay avy na ny zisotronao io na reny zavatra hoaninao reny hoy zany hoe ty yaourta mahavelombelonayna fa tsara fantatrao fa any anatin'ny sakafo rehetrarehetra reny efa misy zavatra daholo am'izao tsika miaina zao. Ny sasany mety misy produit any de mora mahatsesina lalandra de mora tratran'ny AVC-ny olona. Misy karazana sira ampiasaina am'ireny de mora mahavaky lalandra de tapaka lalandra ny olona. Ny sasany tonga de metaky any amin'ny loha. Mety tsy voalohany ianao nahita olona tia mihinana poulet de chair de tratrana tsetsina lalandrany amin'ny loha any. Indreny paty be da be paty vita sinoa reny hoanina be da be de misy fiaretina azo am'le izy sy ny sisa sy ny sisa. De raha zany ve ravana malala ahoana ny ataotsika? Aitsika nahita zavatra tena hoe tenina tsika mihitsy mambony an'le izy de tena milamina be tsika tsisy atahorana ntsony tsisy produit ninina fa voaveo atsà de mety hisy any angambo zany. Fa raha mbola miaina tantany ianao tsy vitanao ry havana malala mitandrina zany rehetrarehetra zany. Tsy vitatsika zany. Inona ary ny hevitra? Ny hevitra de tsotra. Nenay ny hevitra ty aminay de tsotra. Raisinay ny fahefana. Ka raha eny ambany misy maingo ka sy mena rano de hitsaka tsara amin'ny alalan'ny fahefana avy any an-danitra zany. Ary raha ohatra misy tena hoe zava-mahafaty mihitsy de mbola raisinay koa ny hery sy ny fahefana sy ny tsodranon' Jesosy miteny manao fa na de hisotro zava-mahafaty aza de tsy ampaniny. Ry havana malala eo ny ahitantsika tombony amin'ny fivavahana am'izay. Ary za miatodika amintsika rehetrarehetra na efa marary be ianao na ohatra vao manomboka mararirary ianao na ianao salama be io ny ahatongavatsika mbola ananatsika fiadanana sy tsy ananatsika tahotra ry havana malala de reo teny reo. Tsy izy akory no miteny andreo fa ny Andriamanitsika no miteny andreo. Ahoana ny atahorako masika ry havana? Anaovako masika. Misy bibikely ao? Eny e, misy ao. Misy tsy maintsy anaovako. Manao 135 € raha tsy manao an'iny. Iny aloha misy. Ny afahako miteny hoe anaovako iny de tsotra. Satria za fa nomena fahefana ary niraisiko ny fahefana. Fa tsy hoe ny olona rehetra ao ary fa hoanitsika zany fa tsy maninona e. Na fa foatsika iny masika iny fa tsy maninona e. Anano aloha ny fahefana. Raiso aloha ny fahefana. Zany ampahirana vady aman-janako. Tsika tsy matahotra any zany. Raha tsy azony any amin'ny masika no mety azony any amin'ny zavatra hafa ho tsikolovina tsy riantsika daholo ve ny zavatra rehetrarehetra. Tsy manam-potoana an'izany tsika. Ny fotoanantsika tsika atokitsika an'Andriamanitra. Hitoritsika amin'ny olona ny finoana an'Andriamanitra. Ka za mitodika aminareo rehetrarehetra de mbola teny amin'ny mpiandry ho antsika mpanaraka an'izao fandaharana zao. Miteny aminao tsisy tokony atahoranao an'izany. Misy olona zao marary ny havany. Za tsy misalasala miteny anareo za matahotra. Tsy maninona io. Alleluia. Tena tsy maninona io. Raha olo-kafa marary mafy de maty. Fa itsika marary mafy de anehoan'Andriamanitra ny heriny. De anaovan'ny olona oam-pitenena hoe way iny olona iny ary teny olona ny mahafaty daholo de hainao ataon'ny olona oam-pitenena hoe nisy olona tany efa tena narary mafy mihitsy fa tsy maty. Alleluia. Amen. Fa hoantsika ry havana. Amin'ny fomba ahoana ny ahafahantsika matahotra an'izany. Satria ve nilatsaka teto takavaratra ny devoly de matahotra an'izao karazana aretina zao. Tsika matahotra an'izao karazana zavatra miainana eto amin'ity tany ity. Fa hoantsika ny atahotra foana. Fantatritsika nefa fa ny devoly efa nilatsaka teto. Ary tsy possible tsisy maingo ka sy mena rano eto. Tsy possible. Hoy Jesosy. Ety amin'izao tontolo zao ny ahitanareo fahoriana. Jesosy tsy teny hoe milamina be nareo eto an-tany. Eto ny ahitantsika fahoriana, eto ny ahitantsika fahoriana any an-dany tsika sy mety zany. Eto an-tany reny no hita. Ny olana eto ny ahitana an'izany.
aretina eto ianao no hitan'izany problema eto ianao no hitan'izany fa jesosy nanome toky atsika eto am'izao tontolo zao no hitanareo fahoriana nefa matoky anareo matoky fa za efa nandresy zao tontolo zao iza moa ianao io bodista ve ianao sa inona ianao raha bodista ianao a de eny olo zay nytenen'ny boda tamin'izy velona izy efa maty de eno izy nyteneniny de zay nyteneniny tety tanterahana boda be mipetraka ohatrin'iny ianao zany samy manana ny andriamanitrany fa ny andriamanitsika no niteny fizy nandresy an'izao tontolo zao ary vo fantatsika fa nandresy na fahafatesana izy ka tsika raha mpanaradian'ny Kristy de kristianina de raha Kristy nandresy zao tontolo zao de isika andresy an'izao tontolo zao za manokana revana matiantoka raha atahotra an'izany rehetrarehetra zany matiantoka raha ho kôdikôdy eto am'ty zao tontolo zao ty makarary ny andohako daholo na ny enombo na ny zao fotsy tenako anareo zao a alohatsika nge je tena andriamanitra anankiray momba le sakafo le terenareo iny na mpanjaka faharoa nge nisy zany mpanjaka faharoa toko faefatra andimy fahavalo amby telopolo ny soramary de nanatsarany Elisa ilay hanina saika nahafaty sy nampitombon'ny mofo 20 avokiolona zatolahy zao ny zavatra nitranga andimy fahavalo amby telopolo ary Elisa niverina nakany a Gilgala ary nisy mosary tamin'ny tandry ary ny zanakalahy mpaminany petraka teo anatrehany ary izy tamin'ny zatoviny ataovy eo atokoana ny vilany lehibe ary mandraho hanina ho an'ny zanakalahy mpaminany anao latasy be mihitsy anao tena tonga de vilany be zany de feno sakafo ohatrandreny any amin'ny fety be any ambanivohitra reny ary anankiray nivoaka tany an-tsaha itsongo anana ka nahita voatangom-boalavo maniry ho azy tena nangona ny voany ilay trotrona avy tamin'io ary noho nytonga izy de nisolasolarany narotsany tao amin'ny vilany nisy ny hanina fa tsy nisy nafantatra nanaovany lasopy asina ovy karotina ve de nahita voatangom-boalavo izy karazany zavatra maniry ho azy zany a anaty ala any de zao kôdikôdy tahitompana vavosandririka kôdikôdy kôdikôdy de mba hampitomboana sy zavatra hoanina zany tsy nisy fahadisony zay taloha tsy haiko nareo raha ny aina tamin'ny taona 20 betsaka aloha mbola tsy teraka tamin'izany ry aina zany mbola tsy teraka ary maholo fali zany mbola tsy teraka ry zavy rytody sy ry jonatana zany mbola tsy teraka zany tamin'izany 5-20 zay efa ny ainan'ilay krizy ara-tsakafo be tao Madagasikara de narefa tany ambanivohitra zay tamin'izany tany Ambatomanga de eretinareo a androany mamofy tsaramaso de nioditry ny tsaramaso iny ahaina tafitrano de maina ndray indrariba de iny ndray ny atao lasopy rapitso de iny no hanina nahantra malagasy tamin'izany eny tsy haiko na zay rery nahantra refa ny olo mety nanina fa mafy tamin'izany vovokatsaka no hanina amin'ny maraina vovokatsaka isan'andro fa tena mafy a zay tamin'izany leo sosety maniry be tokotany fa raha mbola fomba fandrahoana sosety tsy hainay de mandaingy lasary sosety sosy sosety rony na manao mayonnaise de sosety koa ny atao amin'io fa tsy ovy tena sosety ka nisy mosary tamin'izany zay rehetra azo hoanina zany de hoanina atao de tonga de lasopy be mihitsy ka zao na mba hampitomboana an'ilay izy a de nahita voatangom-boalavo izy de nitondra lay trotrona izy de solatsolarany ohatrany manao chips reny zany da nefa atao anaty vilany fa tsisy nafantatra 20 ka de nyloharany hoan'ny olona zany ary raha mbola ninana izy de nitarena hoe lelan'Andriamanitra misy mahafaty ao ambolany ary tsy azo ny hoanina zao zany zavatra nitranga tety nisy fahafatesana efa ny hoanina tsy hoe voatandrina ra-potoana ny olona fefa nanomboka ninana ny olona de fa nanomboka ohatrany mahalemilemy ohatrany salebolebo ohatrany betsaka ny amintsika ny sosety tay tompo tsiry amboara-mielona
iny zany kadaka tsy haiko zany kadaka zany de zao ny olona efa nohanina le izy fa rehefa nohanina le izy a teo am'izay ny olona vao niteny misy mahafaty misy fahafaty loza misy poziny ty zavatra ty any tokony efa maty daholo zany zay nihinana zay tsy nihinana moa de efa tonga de nitandrana hoe tsy hinana mihitsy efa de efa tsy maty ny de maty mosary tsy hinana misy mosary nge tam'zany tsisy afa-tsy ny azo hanina tsisy afa-tsy ny azo hanina ozy isika rehefa manao belote taloha hoe hinana sa iandro loaka alleloia na ianao nihinana de maty na ianao tsy nihinana de maty ny amana satria andro ny mosary toetran'izao fotoana iainantsika zao ny vavaka ravana malala mampatsotra ny fiainana ay mangazo atao puré ony fa tsisy sakafo ay zay vao hitako ry lovely zao mino fa niaina tam'izany satria ohatra ny zandrizandriny ankely fotsiny alleloia tam'izany fotoana zany tsy nanatsafidy na nihinana de maty ny lay pozina na tsy nihinana de maty ny amanana inona ny tianao am'ireo maty ny amanana sa maty voky maty n'le zavatra nohanina sa tsy mihinana de maty toetran'izao zavatra iainantsika zao tsy hanao masika anao bedy mandovola mandolo lamandy sy ny sisa manao ianao tsy ampiny oxygène miditra any aminao reradreraka ohatra mipipika ny lohanao nefa koa mbola tiako zany mbola misy bibikely koa inona ary ny tianao androso maty ray be iverina maty reny be fa zao ry havana malala nareo hatram'izay mieritreritra fa ny mivavaka ny atao hoe mivavaka de mba ho tahian'Andriamanitra ihany raha nala fanadinana de mivavaka de mba afampanadinana mivavaka de mba tahian'Andriamanitra mivavaka de mba afaka ny olana fa tsia ny mivavaka tsy zany rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany a mbola kado fa ny mivavaka de mahatsotra fiainana tsy miasa saina am'zany rehetrarehetra zany hoe ohatra misy fofona sao de gazy efa mamparary zany tsy miasa saina am'zany ianao hoe efa nahinana an'le izy a tsy miasa saina am'zany ianao na hoe io mahafaty zany efa mbola te mbola noana tsy miasa saina am'zany ianao mandeha ianao inona avy reny atao anatin'ity tany ty maingoka sa mena rano sa isotro zavatra sao de zava mahafaty ry havana malala rehetrarehetra nefa ataon'ny devoly eto am'ty tany ty ny tany zao devoly de ny afaty atsika mbola velona ny afaty atsika zava mahafaty daholo ny zavatra mahafinaritra de zao rehefa koropaka ny olona misy mahafaty ato ringa lehibe a maty tsika ry Elisa le sola mantsy Elisa amen zao ny tenen'ny Elisa andiny fa raika amby efapolo ary mario amin'ny baibolinao ary hoy Elisa hitondray koba alleloia hitondray koba ary efa hitondray koba de hoy izy andohary de narotsany tao ambilany ny koba ary hoy izy andohary am'izao ny olona hoaniny ary de tsy nisy zavatra nampaninina ntsony tao ambilany ny vaksiny a voatenikany izy nefa tsy tiako mihitsy ny tena zay terme zay satria mety ho bloqueny zareo ndray ny anina satria matsy zao zavatra anina be fa io fanevitry io ranabavy Laurence raha ny miaino an'izao fandarana zao ianao de isika tao fandarana de fa nafarako nanomboka tamin'ny herintaona fa aza manao an'io isika ohatra teneniko anao fotsiny zay a alony hoe tifirina amin'ny basy de maty tsy natao an'io toy zay velona fa natao an'io azonao antsaina angamba ny falebiazan'zany eo am'zany zany teniko zany fa zay tsy atao an'io mandrakizay na avantage inona hiala na inona na mbola roana andeha hoaiza tsy manao an'io satria dia lazaiko ampabe maso fa io ny atao hoe mariky ny bibidia izay voalaza amin'ny apokalipsy ka zay tsy misy an'io a de tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra ary mitombo ary zany tsy mahazo mivoyage tsy mahazo mandeha roplanina tsy mahazo mandeha miditra amin'ny toeram-pisakafoanana tsy mahazo miasa ary ao aoriana kely ao a ny
compte-mbolatsika de ho centralisena de misy ifandraisany am'lay fahazahoan-dalana nefa natao an'lay zavatra lay fanefitra de zay manana an'iny afaka mampiasa zay tsy manana an'iny tsy afaka mampiasa ho verzo sy ny sisa tsy mahazo vidy tsy mahazo vatra io ny atao hoe mariky ny bibidy azafaiko tsara zay mino an'izany nareo faly tsy mino an'izany nareo de za te teny hoe andramo aloha de ataovy tafiditsy indray mandeha amin'iny nareo de zay ny vitany aminareo aza mana tena lanitra tsony any aza zay de teneko be de be no miteny alao le manao an'io de tsika efa manana ny rahan jesosy izy moa tsy manana rahan jesosy alao le manao an'io fa rehefa misy an'io fotsiny aza dino efa misy mba fanamasina mariky ny fanamasina de tsy zany ka safidy io safidy ary anisan'ny safidy ngeza be zay mipetraka amitsika kristianina mivona kely makany aloha za fa tsika raha mino ianao mino ny zavatra teneninay ianao eto am'izao fandarana izao aza manao an'io ianao halleloia aza manao an'io ianao na inona votsitra eo aminao aza manao an'io fa very ianao raha misy an'io very ianao raha manao an'io fa io ny atao hoe mariky ny bibidy fa tadidio fa ianao fa napetaka tombo-kasehan'ny fanamasina halleloia raha tsy mino an'izany nareo de zao manaova nareo recherche manaova asa zarery ny anona izao toetra ny zavatra teneko mijerevo nareo any amin'ny youtube any izy moa de efa supprimer ndrareo foana vao misy an'ireny fa mijerevo mba mikarokaroka fandro farana zao fantaro ny zava-misy fa ny ato de teneniko tsahako miteny to de veloma raha manao an'iny de tsy mifankahita tsontsika mandrakizay halleloia amisotra anao nantany satria afahako miteny tamin'ny eglizy teto zany rana Vavy Laurence tsisy salasalana mihitsy tsisy olana mihitsy zany ifenany am'le resaka sakafo tsy azo nohanina tsika na ny olona efa nihinana na ny olona vao hihinana rehefa natsiana koba atao anaty vilany na zay efa nihinana azy de tsy matin'le izy zao re avana malala io koba io de herin'ny fanahy masina am'izao fitsika miteny zao ny fanahan'Andriamanitra halleloia ny zavatra rehetra ataonao manomboka androany ny fiainanao asio koba io vilany-piainanao io asio koba ity fiainanao ity asio koba ararao ao amin'ny fiainanao ny herin'ny fanahy masina fa na efa nihinana ianao na efa nifoka masika efa 4 volana ianao na efa nihinana an'izany biby zao fotsiny ny atandremo biby aza mihinana biby maloto ohatra tsika tsy mihinana biby maloto efa biby madio rehefa tsy fantatrao fidio mivavaly ny sakafo arakofy amin'ny rano zao zava-dehibe ny vavaka amin'ny sakafo narisika manao jejery fotsiny hoe Andriamanitra te sakafo ny anao voninahitra mandrakizay amainy zany mivavaka hatram'izay rehefa mivavaka ianao atovy zava-dehibe zany mivavaka zany zay zao rehefa mivavaka sakafo tena vavaka ny Jesosy sotranao halleloia fa raha tsy ianao tsy nanana an'ity sakafo ity zay de jereo koa Jesosy zay rehetra tsy manan-kohanina zay tsy manan-karotsaka ary rakofanay amin'ny rano mahery ty sakafo ty na any amin'ny restaurant ianao na any an-tranonao tsy fantatrao nge reny taiza reny ny vidiny tsy fantatrao nge ry havana zay zavatra anatin'ireny fa alohan'ny idiran'ireny any am-bavanao aza dininy mivavaka de rakofy amin'ny rano Jesosy ne rakofanay amin'ny rano Jesosy tsika menatra amin'ny sakafo any amin'ny restaurant zay tsy menatra jerijery ny olona mivavaka zay ko zay mba teo arovan'Andriamanitra na sakafo hoaninay fa tsy mampanina anao zany io asio herin'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao asio koba ry havana malala de hoanao am'izay zay tsy matahotra an'izany mahafaty ny ohatr'izao misy aretana izy ty hoaninay efa biby madio efa tsy ndraran'Andriamanitra efa hoanina izo ty hoaninay fa tsy maninona zany aza mandeha am'le zavatra ohatr'izao nareo aza miditra am'zao aza mandeha ery zay mandeha satria zay nomena fahefany zay fa na de manitsaka menarana sy mainko zay na mitana menarana tsy mampanina anay ambajerijere avy any le sakafo misy olona avak'izay mekely fana rehefa miara-metsy anaminy hitanareo ry havana aty andafy de zao na de rano samy mitovy io azy de misy ny lafo vidy de misy ny mora vidy de izy tsy mety mividy an'le mora vidy mihitsy satria ohatry ny ratsy le mora vidy ka rano mitovy io de nanay vidinayko mividy an'ireny hitanareo reny pain au chocolat reny de fakina tanteraka mihitsy le tsarovy mihitsy izy mety mijery anahy teo izy fakina tsara mihitsy inavy ny ao anatiny misy anty anona ny tena tsara le marika ohatry zao pain au chocolat reny zay masy mihinana reny be de be tsy ry havana mitovy any reny ry havana samy afaka zava-mahafaty any io afaka tsy zava-mahafaty mba mahaiza koa ianao miaina gne problème atsika ry havana malala nandray fonon'le zavatra amin'ny mahasamy hafa azy fa mitovy any ao anatiny de any am'le fonony tsika ty lafilafo
samy velo leo foana ihany tsika tsy hoe kahidy be kory ka hoe zay mora foana ny vidina fa nytiako tena aza manasaro zavatra ianao tsy hainao daholo zay ny anatin'ireny fa tsotra fotsiny teniko anao na de inana zava-mahafaty ary zany isotro zava-mahafaty ary ravana sotroko amin'ny anaran'i jesosy za tsy maninona zany zany hoe na tsy matahotra ty fiainana ty mampatahotra na masika anaovanao na olona mifanerasena aminao na nitoerana lehanao na supermarché na inona mampatahotra zany ry havana rehefa tsisy koba eo amin'ny fiainanao fa asikoba eo amin'ny fiainanao asikoba eo amin'ny fiainanao asikoba eo amin'ny volaninao io asikoba andrarao koba ao amin'ny tokantranon'io de nyery ny fanahy masin'Andriamanitra ny rahan'i Jesosy koba daholo zany ry havana malala ianao io olona mifono vy ianao olona blindé ianao za manao antsoava aminareo aza matahotra nareo maty antoky nareo raha zao fotoana zao ny atahoranareo fa zao fotoana zao tokony atahoran'ny olona tsy nivavaka hatramin'izay sy manira tsira-pivavahana inona nataonao tanatin'izany fotoana zany ry havana malala ny nataonao angery ry havany nivavaka nandany andro amin'ny fivavahana ry havany ry havany inona nataonao tao anatin'izay fotoana zay fa tsy nivavaka ve ianao nge nivavaka iny nomena hery izy ianao io mpianatry ny tompo ianao ka ianao nge nomena fahefany anitsaka menarana sy mainko aza teny aminao androany maro lista maro ny zavatra tsy voatanisa raha iresaka momba an'izany tsika le ohatr' zao aza mihinana zao tandremo le ohatr' zao tsiry havana zao ny ahitako ny tsiry ny fivavahana za olona mifono vy alleloia za olona blindé no ny amin'ny heri ny Andriamanitra sady mandeha manana fahefana nitsaka menarana sy mainka mbola afaka mitana menarana amin'ny tanako tsy maninona fa afaka misotro zava-mahafaty fa tsy maty ary na ao amin'ny volaniny menakavy misy zava-mahafaty voatangom-bola avy ry havana malala ny koba efa narotsaka isady ao de ny rahan'i Jesosy tomponay alleloia ianao raha manaraka an'ity fandarany ity ianao mila miova fijery ianao mila miova fijery ianao mila miova fijery ianao maty antika ianao adiny firy ny laninao teto ry havana malala ary adiny firy ny laninay teto ahoana zay ny andany adiny firy ny olona efa matory ny aty aminay eo matory daholo efa tsy haiko hoe aleo milanitra fahafiry aty aminay aty ny olona antitrantitra zay daholo amin'ny valo de efa matory misy ary amin'ny fito ndray andro nisy fiara simba zay de nitaritina nody de mpanezy mamoaka an'izy eo tokotany eo de efa mifomeny fa misy inona le olona antitrantitra fa ino zany ataon'ireo zareo zany ny andro amin'ny fito arivo tarika automobily zay ko manino valiko koa zavatra tiako tena zao ny olona matory zay zao manino hatramy firy eto maninona eto ary tsika mandray fahefana halleloia mandray ositra mandray an'le vy halleloia le mifono vy halleloia mandray an'le blindage ry havana malala de ny herin'ny fanamasina de ny rany Jesosy halleloia amen manao antsoava aminao androany mety efa misy naray an'io otrika aretiny io nareo tsy maninona io androany tsika andray an'ilay koba tamin'ny andron'ny Elisa andray an'ilay koba de ho arotsaka tsika anaty vilany ozy za efa nafoka an'le rivotra misy an'le aretina tsy maninona zany fa io vilany io tsy nitao anaty vilany ihany no nadio fa efa natao tao ny koba de ho hatramin'ny olona zay efa ninana efa nahinana an'le izy efa miandro fahafatesana sitrana daholo ary afaka nanampy halleloia ampy olona sopy hoano rehefa sakafo ny tsofin'Andriamanitra rano anao fa miditra any aminao zany miova mihitsy any aty ivelany daholo ny zava-mahafaty amin'iny fa miditra aminao iny tsy mahafaty alamino ny fiainana ry havana malala ataovy tsotra ny fiainanao aza sarotinao ny fiainanao amen aza sarotinao ny fiainanao mahatsotra fiainana ny mivavaka mampilamitsaina ny mivavaka mampandeha ho azy am'izao fotsiny ny mivavaka tsisy ninona tahorany zany masika misy bibikely tsy mampaninona anao zany tsy miditra any amin'ny orinao akory zany misy rahan'i Jesosy nge mikorinao anatinao io tsy nitongotra ao ihany gena nitsaka menarana sy mainka
fa na hikasikasika anao reny tsy mampisy ninona anao reny amitsana amin'ny atodo de lasa daly ifakitetsika rehefa kelikely elaela tsy lasa daly zany tsika rindra opa mahitanao eto a hitako nisy filazana manjo ny anina anao a ny photo de profil anao a de tsy fantatry zay nody mandry a fa mampahery anao a mampahery ny fianakaviana matoa ataonao eo isary io de mety olona akaiky anao no lasa de mampahery anao za courage a mampamagny fahoriana ny fianakaviana de mba ho lasan'izay ny ratsy rehetra de mahereza ho tain'Andriamanitra alleloia de ohatry zay le izy na efa nahinana an'le izy ianao dia tsy haninona ianao mahereza de be ngeravana n'Andriamanitra tsika ny devoly kely misy arety mandringana fa misy fanasitrana nahenjana be amintsika ka tain'Andriamanitra ny ianao zany ngeravana tsy resaka manidy zany teneko anao zany fa raha raisinao zany androany raisinao de ho ao aminao ny hery de ho ao aminao ny fahefana mahereza ny lasana baviko zany tsy manino eo mety marary ianao am'izao fotoana zao Epafrodito narary fa nisitranina efa nahinana an'le efa nahatratra an'le otrika aretiny ianao asitsika kopy iny de sitrana na ny ao ambolanina ny efa lasany aminao ary andeha anitsaka menarana sy maingoka ianao fa feno eny an-dalana eny fa hitsaka tsao amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatra otsony ny ale mampisalasala anao zavatra rehetra sotroy hoando rehefa zavatra ny tsofin'Andriamanitra rano ka madio fa na zava-mahafaty ary iny tsy mampaninona anao de mahereza samita in'Andriamanitra ivavakintsika ho an'ny marary a aorian'ny teritya de samita in'Andriamanitra mahereza tahin'Andriamanitra tsy marary dadatoan'ny vadiko mahereza de mahay mariazonao ndry mamparero zany fa de mahereza raha nabavirindra de mampamangy amin'ny vadinao a mahereza hono izy raha larado hoe hany a de ho lasan'izay ny ratsy rehetra tena makatona am'izay ny varavaram-pasana de lasan'izay ny ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahereza de tahin'Andriamanitra nabavirindra ndao atsika nao hira aoriana terititsika anomboka hitondram-bavaka ny tsy salama ny zavatra tena angatahako misy aminareo mandefa message de zay manana compte efatra rado akiradio mampionina akiradio akiradio sy akimedia de zay message lasany amin'ny akiradio sy akimedia de tsy hitanay raha tsy hitanay isan'andro de mamangavinareo ataovy MP aty amiko rado rakotsala rado akiradio ny MP azy rehefa ny amin'ny mampionina akory azy fa rado akiradio de am'izay hitako de vovakinay de tsika mbavaka eto am'ty androany ity kotahin'Andriamanitra hitsy amin'ny fitondranam-bavaka ary tsika aorian'izy ity afaka mbola mandefa fitondranam-bavaka ianao aza lefa eto amin'ny commentaire raha vao lefanao eto amin'ny commentaire de lasa miakatra any le soratra de tsy hitanay kory fa MP rado akiradio no etsika ambavaka ny fitondrantsika ny anaran'ny olona etsika ambavaka fa aorian'ny tirity de hitsy amin'ny fitondranam-bavaka isika samy mahery mino fanahery anao tanatin'izay teny zay tahin'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy amen
faratra natapinazany lalana avy any atsimo na de manao zay ho afamiazany devony jesosina manokatra lalana avy any ambony natapinazany lalana avy any andrefana natapinazany lalana avy tsinanana matokiza tsisy atahorana yakory jesosinay manokatra lalana avy any ambony Alleluia. Isarin'Andriamanitra izany hira izany a de miaraka eto moa zay sy mampionina androany a hitondra bavaka an'izany ireo tsika rehetra zay nangata-bavaka tamin'ity androany ity ka de tany tompo mampionina ary loha tany tompontsika rehetrarehetra miarabantsika rehetra indray androany ato anatin'ny vavaka manokana ho an'ny aretina ho an'ny fianakaviantsika de ety am-piandohana dia matoantsika tonga eto dia miaraka amin'ny finoana araka ny hirantsika teo hoe mifeny zavatra rehetra Andriamanitra dia izany ho ananantsika finoana tonga eto androany a dia mino-tsika fa ilay vavakantsika androany dia andray valom-bavaka indray amin'ny herinandro io ary tsy tsatra indray ny fijoroana vavolombelona ao anaty vavaka ity a izay moa ny finoantsika eto a dia samy hita hin'Andriamanitra daholo a izitsika rehetrarehetra eny ary hivavaka ary tsika raha tonga dia natombokontsika aloha amin'ny ndolo hivavaka aloha mampionina sy mampionina vavaka aloha anomboana n'izao fitondranam-bavaka izao dia ao anatin'izay a anomboka anona anaran'ny olona amin'izay a isika rehetrarehetra dia andao ary a hivavaka ary a mampionina amin'izao fotoana izao
eny ary nomboka hivavaka ary tsika dia tsika rehetra hivavaka tombotsika foana mivavaka tahaka nataontsika tamin'ny heriny androany a dia nivavaka tsika nangataka ny famindram-pon'Andriamanitra vavaka tsika angataka famelana ho an'ireo olona izay maro taminareo nandefa mesazy olona marary dia angataka tsika androany ny famindram-pon'Andriamanitra mba hidina amin'izy ireo tsirairay avy isika no ifona eo amin'ny toeran'ireo olona ireo satria ireo olona ireo mety efa marary mafy tsy afaka na dia milobava aza fa isika izay tonga eto kosa sy isika izay mangata-bavaka no angataka famindram-poa sy famelan-keloka mba ahafahan'Andriamanitra mamela heloka ny tsirairay avy izay marary amin'izao fotoana izao. Hivavaka ary tsika amin'ity androany ity. Jesosy misaotra anao izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra mbola ahafahanay miaraka indray ato anatin'izao fotoam-bavaka izao Jesosy. Fantatrao Andriamanitra fa tena ilaina tokoa izao fotoana izao Jesosy satria betsaka ny olona Andriamanitra mila anao. Tena mila anao ary ny tena marina tsy mahita nizaniza intsony afa-tsy anao Andriamanitra afaka hamonjy Jesosy mitaraina ny olona amin'izao fotoana izao. Eo ny fianakavian'ny marary, eo ihany koa ny marary Andriamanitra. Dia manatona anao izay Jesosy amin'ity androany ity. Ianao rehefa niteny taminay fa izay rehetra manatona anao dia tsy mba misy ho lavinao. Ianao rehefa niteny taminay Andriamanitra fa tena marina tokoa fa raha manana ny fahefanao aminao izay dia azonay atao no mifehy zavatra rehetra. Ianao rehefa niteny taminay Andriamanitra fa raha mino izahay dia ahita ny voninahitra ao. Ankehitriny Jesosy amin'ny finoana natonanay anao androany. Na ireto olona izay nangata-bavaka Andriamanitra, na izahay izay hivavaka Andriamanitra dia finoana avokoa. No entinay eto anatrihanao manatona anao Jehovah Andriamanitra. Jesosy mifona aminao izay androany amin'izay rehetra mety fahotana. Mety nisy tamin'ireo marary ireo mihitsy Andriamanitra olona tena mpaniratsiranao. Olona tena tsy mba mieritreritra anao mihitsy teo amin'ny androm-piainany. Tamin'ny salama tsy nirarahanao. Tsy mba nanana faniriana akory izany hoe hanolo tena sy vavaka izany. Tsy nanana faniriana akory Andriamanitra no mba handray anao eo amin'ny fiainany. Fa ankehitriny Jesosy tratran'ny tsy fahasalamana. Jesosy manatona anao izay amin'ity androany ity. Fantatra efa mbola azonao atao tsara ny mamindra fo Andriamanitra. Mbola tsy tapitra ny fotoana famindranao fo. Mbola tsy tapitra ny famelan-keloka Jesosy io. Izany mahatonga anay tonga eto aminao androany satria mbola azonay atao ny mifona ho an'ireo fianakavianay ireo, ho an'ireo havanay akaiky izay marary amin'izao fotoana izao Jesosy. Indraindray izay Andriamanitra tehiteny foana manao hoe maninona ny olona tsy mety tonga saina hitady anao. Maninona ny olona ny miandry marary eo am-pandriana vao mba mahatsiaro kely anao. Fa soa ihany Andriamanitra. Fa na dia hatramin'ny ora farany azy dia mbola azonao atao ny mamonjy. Halleloja. Satria ny teninao milaza manao hoe mbola misy fanantenana ho an'izay rehetra velona. Mbola tsy maty ireo olona ireo. Mbola miaino ireo olona ireo. Mbola mitempo ny fony Andriamanitra. Dia mbola misy fanantenana. Ary izany mahatonga anay tsy kivy fa tonga eto anatrihanao anay androany. Iantsoantso ny anaranao. Satria izay mahafantatra fa mbola misy azonao atao. Ny atao voalohany Jesosy, ny angatahanay voalohany dia ny famindram-ponao hidina amin'ny tsirairay avy. Ny famelan-keloka Jesosy hifonanay aminao avokoa. Izay rehetra nataon'izy ireo Andriamanitra. Mety nisy tamin'izy ireo Jesosy olona piditra bara. Misotro toaka isan'andro tamin'ny fotoan'izy salama. Mety misy amin'izy ireo Jesosy tena mpijangajanga tamin'izy salama. Nisy tamin'izy ireo Andriamanitra mety mpiteny ratsy. Misy mpangalatra. Misy pisoloky. Tsy fantatro avy Jesosy izay mety karazana fahotana iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Tamin'izy mbola salama Jesosy. Ankehitriny tonga ao anatin'ny tsy fahasalamana. Tompo, mamindra fo aminay ianao. Mamindra fo amin'ireo fianakavianay. Mamindra fo amin'ireo havanay Jesosy io. Mangataka ny famindram-po avy aminao izay Jesosy. Fa izany ihany ny ahafahanay mivovonjy. Izany ihany ny ahafahanay Jesosy Kristy Tompo mandray famonjena avy aminao amin'ity alina ity.
dia misaotra anao zay fa zay mino eto amin'izao fandarana zao fa raha hivavaka zay ianao jesosy rehefa nivavaka dia miteny ianao manao hoe raha io fantatro fa miaino mandrakariva ianao zay koa androany jesosy mba hiteny hoe jesosy a fantatra efa miaino anay mandrakariva ianao ary tsy salasala zay androany hangataka eto anatriana misaotra jesosy misaotra sahady na amin'izay valim-bavaka efa omenao satria ianao nefa nilaza fa raha mangataka ianareo dia misaotra tahaka ny efa nahazo zay jesosy ny ataonay sisa dia anonona n'ireo olona ireo fa zay kosa efa fantatra efa azonay ny valim-bavaka azonay ny fanasitranana aleloia hitanay ny fahagagana amen jesosy mankasitraka tokoa hanao ny voninahitra ny terany azy hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay amen aleloia nanomboka aritsika ny fitondrana vavaka amin'izao fotoana izao a dia ianareo rehetra zay nangata bavaka aty amin'ny manao MP aty amin'ny MP no alefanareo izay zavatra zay MP no alefanareo a na dia ohatra reo tsy mbola miako nareo a dia alefaso a fa ao anaty message invitation par message a dia tsy maintsy voaraiko foana izay a zavatra izay koa dia mahereza hotahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay avy hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao a ifandimety moa izay mivady raha hivavaka tsika dia ianao mila manam-ponoana fa hen'Andriamanitra nivavaka tsika eto tsarovy manokana ny fianakavianao tsarovy manokana reny olona akaiky anao rehetrarehetra reny a azadionareo re olona tena marary mafy reny alefaso ny anarany a fa tena mivavaka tsika ary tena mino tsika fa tena mpahery a anasirana tsika Andriamanitra voalohany indrindra dia tondra mivavaka tsika amin'izao fotoana izao ny razafindrabe a fianakaviana razafindrabe a ao amamamba dia tsika mivavaka amin'izao fotoana izao fa efa tratrany eo aretiny daholo a izy mianakavy mety maheno atsika izy mety tsy maheno atsika fa misy fianakaviana eto maheno amin'izao fotoana izao a dia ampitao aminy fanetina mivavaka izy ary hositrana izy amin'ny finoany tenena atsika fa tena hositrana izy ampatsaivo azy fa Jesosy nanasitrana azy zava-dehibe zay mivavaka tsika amin'izao fotoana izao Jesosy a misaotra anao ny amin'ny fitiavanao Jesosy a mankasitraka anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity ary isorana ianao mbola fahafahany mitondra mivavaka Jesosy a an'ilay fianakaviana ao mamamba dia razafindray-be mianakavy misaotra Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fitantananao Jesosy a misaotra ny amin'ny fomba anao anay anaty izao fitondrana mivavaka zao satria fantatray fa anasitrana ianao koa irao ny fanainao masina mpanasitrana hoany amin'ny razafindray-be mianakavy a ao mamamba ao misaotra Jesosy a fantatro fa reto olona rehetra zay hoentina mivavaka reto na dia teny foy aza Jesosy a dia hoentinay ambavaka fa renesinao zany a ary sitranonao entina mbavaka amin'izao fotoana izao a Jean Pierre izay zao dahan'ny olona miaraka amintsika isan'andro eto a tratran'izany aretin'izany koa mivavaka ho an'ny Jean Pierre isika amin'izao fotoana izao raha Jean Pierre ho tahin'Andriamanitra miala ny rofo sy ny loharanona retina rehetra tena roantsika amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompony sabata izany tondra mivavaka ny famille razafindrakoto ihany koa izay efa mangorangorana amin'izao fotoana izao a mangorangorana efa tsy maharentsiro a ary efa andehananao testa amin'ny anaran'i Jesosy a sady negatif ny testa ny fahasalamana tena tonga dia ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny a aza lefa lavitra ny saina manana n'Andriamanitra ianareo tahin'Andriamanitra ianareo zao dia roahako zany aretin'izany tsy mijano anatin'izany tokantrano zany ny famille razafindrakoto toa dia roahana tso anatin'izany tokantrano zany ny aretina miala ao anatin'ny vatandrolona rehetrarehetra ny aretina amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy malala amen tondra mivavaka koa tsika amin'izao fotoana izao a any anabavy Robinina sy miora zanany izay tsy salama amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao mankasitraka tompo a ary androandry dia zay mandidy ny aretina rehetrarehetra ny loharanona rehetina rehetra tena faranana sy tapahana amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompony sabata amin'ny anaranao Jesosy a halleloia amen mivavaka koa tsika amin'izao fotoana izao a ny anabavy Mirana Mikaela ary fandresena izay tsy salama amin'izao fotoana izao
mirana Mikaela ary fandresena amin'izao fotoana izao a etintsika mbavaka amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy mandidiko androany amin'izao fotoana izao miala amin'ireo olona ireo ny aretina, miala amin'ireo olona ireo ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga ny fahasalamana amin'ny anaranao Jesosy ny andidina ihan'izany, amin'ny finoana ny andidina ihan'izany tsy anankely tsy anampahefana amin'ireo tokantrano ireo. Zao koa dia mivavaka ho an'ny dimby zamanitry ny omba, dimby zamanitry omby izay sady efa malemilemy sy fanina ary mandoa amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra ny fandoavana, mitsahatra izany fahalemilemena sy izany fanina izany ary atanjahan'Andriamanitra ny tongony dia hitsangana amin'ny fahasalamana amin'ny anara-maherinao Jesosy dia tanteraka izany. Misaotra Jesosy malara ny amin'ny fitiavanao. Ankehitriny mivavaka koa tsika ho an'ny dada faralefa. Mivavaka tsika ho an'ny dada faralefa amin'izao fotoana izao izay efa tratra an'izany aretina izany koa. Matoka Jesosy malara ny amin'ny fitiavanao. Ny anaranao Jesosy ny angatahako amin'ity androany ity. Fanasitranina ho an'ny dada faralefa. Naiza naiza toerana misy azy, ninona aretina mahazo azy dia tsotra ny zavatra fantatra Jesosy manasitrana ny aretina rehetra ianao, manasitrana ny aretina rehetra ianao. Misaotra Jesosy malala, ny tana maherinao Jesosy no nanafaka an'izany olo izany amin'izany aretina izany. Misaotra anao ihany koa Jesosy amin'ny fitondranam-bavaka androany fa hoenonao ny aretina izay mahazo an'ny landy amin'izao fotoana izao, izay zanaka vaviny ity vehivavy mpanaraka ny fandarany ity dia mivavaka izay ho an'ny landy amin'izao fotoana izao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny toerana izay misy azy amin'izao ora sy fotoana izao dia miala izany aretina ratsy izany amin'ny anara-maherinao Jesosy no angatahana an'izany vavaka izany. Halleloia. Amin'izao fotoana izao Jesosy dia mitondra-bavaka ihany koa, mitondra-bavaka ihany koa amin'izao fotoana izao ho an'ny dadatoa Aldo amin'izao fotoana izao. Dadatoany Aldo amin'izao fotoana izao ary tena hitsika mbavaka satria dia saika diabetika daholo zareo amin'izao fotoana izao nefa dia misy tratrana io aretina io ary fantatsika fa ny diabetika sy ny asmatika dia tena atahorana dia atahorana nefa hitsika mbavaka eto androany fa zany fianakaviana rehetrarehetra ny Aldo zany dia andariovan'ny fanampanasitrana amin'izao fotoana izao dia ny fahafatesana ihany koa dia roany tsy anankely tsy anampahefana tsy miodiody amin'izany tokantrano zany dia ho lasan'izay ny ratsy rehetrarehetra miala ny aretina rehetrarehetra amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Tondra-bavaka koa tsika amin'izao fotoana izao an'ny rahana sandratra amin'izao fotoana izao entsika mbavaka izy amin'izao fotoana izao tsy salama dia mivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia ho sitran'Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy mitsahatra ny loharanona rehetrarehetra. Ny anaranao Jesosy ny androany an'izany tsy hanan-anjara tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana ary dia ho sitranonao izany ralahana izany. Misaotra Jesosy malala. Mivavaka koa izay amin'izao fotoana izao ny Ralazo Menakavy any Madagasikara izay efa nanomboka tsy nahare fofona ary nanomboka nentina-bavaka tamin'ny omaly dia mbola entina-bavaka amin'ity androany ity dia ho sitranonao Jesosy ianao tena anasitrana tanteraka izany aretina izany ianao tsy ho tonga amin'izany fahaseporana izany koa izy mivady Jesosy fa ho stopena eo amin'izany hoe tsy nahare fofo izany ary iverina ny faharenesana fofona dia tsy hotratra n'izany aretina izany. Misy tsotra Jesosy halleloia, amen. Halleloia. Toy izatsika ny fitondranam-bavaka amin'izao fotoana izao mbola maray message foana moa tsy mitsahatra ato dia sady mamaky message no mitondram-bavaka ihany koa izay mivady eto. Mivavaka tsika amin'izao fotoana izao raha vavy Irina Freza sy Friza samy marary daholo dia vavaka tsika. Androany zay Jesosy dia mitondram-bavaka n'izany rahavavinay izany Andriamanitra sy ny ankohonany Jesosy Friza sy Freza Jesosy amin'izao fotoana izao tena tonononay mihitsy ny anaran'izy ireo satria hijery azy manokana ianao
ny masonao andriamanitra tena hitodika any amin'izany tokantrano zany amin'ity androany alina ity ary dia tena ho hitan'izy ireo jesosy izy zavatra ho tsapany amin'izao fotoana izao satria olona entina mbavaka ireo olo ireo atsapa izy andriamanitra fa amin'ity fotoana hitenenana ity amin'izao ora hitenenana izao andriamanitra dia izy zavatra hiala ny anatiny any alleloia miala ny aretina miala avokoa andriamanitra ny zavatra rehetrrehetra manepotra sy ny fanaitainana sy ny manakotsako rehetra ny anatiny amin'izao fotoana izao ny rofo rehetrarehetra dia mingotana amin'ny anara-maherin' jesosy amin'ity alina ity amin'ny anaran' jesosy kristy tompony sabata vavaka izay amin'izao fotoana izao any raha nata Jean Aimé jesosy ianao koa nasitrana azy amin'ity alina ity andriamanitra matoa izy natonga mesazy jesosy dia finoana nandefasany an'izany mesazy izany ary izay tena mino sy matoky andriamanitra fa ny finoany dia avonjy azy androany andriamanitra tena tononay ny fanasitranana tononay jesosy ny fanasitranana sy ny fanafahana ho azany anata Jean Aimé zany alleloia mivavaka ihany koa zay jesosy ho any madame Marie amin'ity androany ity sy ranada Thierry Visiano etiny ambavaka amin'ity androany ity amin'ny anaranao jesosy tonononay eto ihany koa zany olona zany izay tsy mahafantatra an'izany olona zany andriamanitra fenao mahafantatra ary hitanao ny toerana misy azy amin'ity androany ity jesosy fantatray andriamanitra fa hanao zavatra ianao noho ny anaranao jesosy noho ny anaranao andriamanitra izay nitononona teto dia hanao zavatra ianao ary ho fantatry ny olona rehetra fa velona ianao andriamanitra velona andriamanitra mamaly vavaka andriamanitra manasitra andriamanitra manatanteraka amin'ny teniny alleloia dia ho porofona amin'ireo olona ireo andriamanitra fa sitran'izy ireo satria nentina mbavaka vavavy Angeline jesosy eo vavaka ho azy amin'ity androany ity analany lohalanina retina ianao ninina zavatra mety efa mitrangany aminy amin'izao fotoana izao andriamanitra hatramin'izay ny sarotra sy ny ratsy ny aretina fa manomboka amin'ity androany ity dia hietsara alleloia hiala ny aretina rehetrarehetra jesosy ny fanaitainana hanomboka hisakafo hanomboka hisotro rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata mandidy izay androany ny valana aretina ny otrika aretina izay tafiditra ao anatiny dia esorina ary diovina amin'ny rano ao zany jesosy amin'ity androany ity vavavy Eugénie amin'izao fotoana izao jesosy entinay ambavaka ihany koa andriamanitra ianao ane jesosy tena hamerina ny fahasalamany tanteraka amin'ny laonina ianao jesosy tena porofoy aminy andriamanitra fa misy andriamanitra velona alleloia azo ny antsoina ary afaka tena manova ny fiainany fahasalamany amin'izao fotoana androany izao andriamanitra vavaka izay jesosy hoan'ny rafafaramima ihany koa jesosy any alavitra any andriamanitra entinay ambavaka izy satria mahatsaro anao ary tononona eto ny anarany dia andriamanitra ny akaiky sy ny lavitra ianao ary mahita ianao izay rehetra mahazo azy any jesosy amin'izao fotoana izao ianao ane jesosy tena hanala ny fanahitanana sy ny aretina ny zavatra rehetrarehetra izay eo aminy amin'ity androany ity jesosy dia ho tsapany androany fa nisy olona nitondra mbavaka azy ho tsapany androany fa misy andriamanitra velona alleloia afaka manasitrana azy ao anatin'ny fotoana fohy afaka manova azy manova ny fahasalamany jesosy amin'izao ora sy fotoana hitenenana izao alleloia vavaka izay amin'ity androany ity amin'ny rahavavirahan-taniriana jesosy kristy tompo entiny ambavaka eto anatrihanao satria izay mihino fa anetsika ny tananao ianao amin'izao fotoana izao aniraka ny fanainao masina ianao hitondra fanasitranana ianao andendry loharanina retina ianao ampijanona ny fanaitainana ny rahavaviny ihany koa jesosy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny tsy fahasalamana andriamanitra fantatro fa hainao ataony zavatra rehetra fantatro fa amin'ity fotoana androany ity jesosy dia azonao atao mihitsy ny manilaka ny fanainao masina hitondra fanasitranana ho azy hitondra fanafahana ho azy ampijanona ny aretina sy ny fanaitainana rehetra amin'ny anara-maherinao jesosy kristy tompony sabata halleloia amen dia mbola toy hivavaka indraytsika ho an'ny rahalarija amin'izao fotoana izao izay tsy salama ihany koa entina mbavaka eto anatrehanao jesosy rahalarija na izay toerana misy azy ninina zavatra mahazo azy dia ny anaranao mahery ny entina nasitranana azy amin'ity androany ity jesosy dia sitrana amin'ny anaranao zany lehilahy zany zany rahalarija amin'izao fotoana izao dia hitondra fanasitranana any aminy ianao amin'izao fotoana izao misaotra betsaka jesosy hivavaka ihany koa ho an'ny babo efa mety tsara efa misakafo mba ho sitranany jesosy hatramin'ny farany i babo amin'izao fotoana izao entina mbavaka jesosy babo entina eo atongotra ao mihitsy hoentina ho sitranana misaotra jesosy malala halleloia hivavaka kotsika amin'izao fotoana izao ho an'ny dadatora kotiny aina
mba hositranonao jesosy eny na de nitongony zay mivody be ihany koa ary de hositranonao ary ninninna aretina mety mahazo azy jesosy am'izao fotoan'izao any amin'ny toerana zay misy azy de midina ny fanainao masina lay mpanasitrana hitondra fanasitranana ho any dadatoa raha kotony aina misaotra jesosy malala da iny koa jesosy malala fa mity androany ity zay de mitondra mbavaka ny mamy a tiana noro a ny famirandriamampianina izay samy tsy salama efa mitratra ny alergia mikoaka mangorangorana fa mifantatro jesosy de zao a ny rahanao mahery amakivaky ao anatin'izany fianakaviana zany nareo efa marary na ireo zay mbola manomboka mikoaka na reo zay mbola salama jesosy a de tena mbavaka araka nytoriteny teo fa tena isy koba hirotsaka ao am'izao fotoana zao ka zay efa marary ho sitrana zay mbola tsy marary a voaro misaotra jesosy a misaotra jesosy a halleloia vavakantsika am'izao fotoana zao a hoan'ny naly izay tratrany aretina ihany koa tratrany aretina koa raha naly a am'izao fotoana zao izay tsisy akory fa avan'lay landiny atsika mbavaka vao eo ihany koa efa tratra ihany koa de tsika mbavaka am'izao fotoana zao fa tsika matoky fa na de sanatria olona ray trano na de olona firy na olona firy miaratratranyzany ny rahan jesosy ampo atsika rehetrarehetra ry havana malala ary zany rahan jesosy zany ane ikorina anadio ny loha ranona aretina rehetra anatin'izany a toerana rehetra zay misy a aretina izany misaotra jesosy ny amin'ny fitiavanao de mbola mitoy foanytsika am'izao fotoana zao ivavaka koa tsika am'izao fotoana zao hoan'ny ralahy Thierry efa nisy Thierry anakiroa teto a de mbola misy Thierry anakiray koa tsika mbavaka am'izao fotoana zao a izay tratran'zany aretina zany ihany koa ary de efa manaraka traitement a nefa de mahatsapa hoe tena somary marefo izy a de hoe tsika mbavaka izy am'izao fotoana zao jesosy de misaotra anao zay ary makasitraka ny amin'ny mbola fafany velonaina tsirairay avy ary de tinay mbavaka am'izao fotoana zao raha Thierry jesosy hositranonao tamiteraka loharanona retina rehetra ane jesosy a tena hoe tena hositranonao a tena ho le vonona amin'ny anaranao zany jesosy a satria fantatra hoe fa ny anaranao a de mahavonjy ary ny rahanao a de mahery misaotra betsaka jesosy entinay mbavaka koa am'izao fotoana zao mbola entinay mbavaka ihany koa andre mananjara any Silva am'izao fotoana zao andre mananjara any Silva izay entina mbavaka fa tsy salama ihany koa am'izao fotoana zao a de entina mbavaka mba hositrana tanteraka entina mbavaka mba hositrana tanteraka rehefa tena marary mafy mihitsy a efa sous sérum fa tsika de mbola mino am'izao fotoana zao fa ny tanan'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy a ary tsy lalodalovana izy a fa mare ninninna efa toerana misy anareo nataky ny ahoana mety efa mafy ny aretina zay miatraika aminareo am'izao fotoana zao de tokony mbola omenay anareo velona ny Andriamanitsika ry havana malala velona ny Andriamanitsika ary any ataony zavatra rehetra samy mahery a samy tahin'Andriamanitra raha misy aminareo na de efa message nefa mety lasany amin'ny akiradio na akimediana ny amin'ny mampionina de angaviko ianareo a mba andefa aty aminahako a rado a akiradio a fa manjary tsy hitako a ny message a lasany a tsy afaka mizarazara be deaibe a izahay de tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy a zay aloha ny voaraintsika tamin'ity androany ity isaoran'Andriamanitra ilalinan'Andriamanitra mba tena hoe ho salama tsara daholy a ny ambiny rehetra zay mbola tsy nandefany zany a fangataham-bavaka izany am'izao fotoana zao tsika de ivavaka kosa tsika am'izao fotoana zao a ho anareo rehetra zay manatrika eto nareo rehetra manatrika eto ihany koa ry havana malala de mila vavaka ianareo rehetra zay manatrika eto ihany koa de mila vavaka ary mila tahin'Andriamanitra mila arovan'Andriamanitra koa de ivavaka tsika am'izao fotoana izao a mampionina ivavaka am'izao fotoana zao atsika rehetrarehetra ary mba hafahana mitondra mbavaka anareo a de ho tononona tsirairay avy ny anaranareo rehetrarehetra izay manao ivavaka ao na sara-baviam-bahoaka ka manjary lava loatra raha hoe nareo rehetrarehetra a samy hoentina mbavaka fa ankehitriny mampionina de ivavaka ho atsika rehetrarehetra raiky amby 5 menada izay manatrika eto am'izao fotoana zao ho lava be fotoanantsika raha ohatrany tamin'ny heriny asina manao amainy nareo de ho tononona tsirairay fa tonga de isika rehetra zay manaraka eto am'izao fotoana zao a de hoeta mampionina ambavaka am'izao fotoana zao ndao ary halleloia ivavaka tsika ary am'izao fotoana zao a tsika moa de efa entina mbavaka foana satria nareo a efa manaraka eto ary nareo nena hoentina mbavaka na tsy entina mbavaka halleloia zay efa mino fa nareo reo efa tsy voakasika zany ntsony nareo efa tsy voakasika zany ntsony tsy natao anareo ntsony zany aretina zany ny ataonareo eto a ny message alefanareo de ny fianakaviana fa ianareo a aza matahotra fa
efa tsy aminaritra amintsika izany fa hivavakantsika nefa amin'izao fotoan'izao mba fahanerin'Andriamanitra foana hidina amintsika tsara avy hitombon'ny fiarovan'Andriamanitra ho amintsika sy ny ankonantsika. Jehovah'Andriamanitra mbola tsy mitsahatra izay androany miantso ny anaranao Jesosy ny anaranao ilay mahavonjy, ny anaranao ilay lehibe Andriamanitra, ny anaranao ilay anarana tena mahagaga Jesosy no antsonay androany. Antsonay satria antsonay foana isan'andro isan'andro ianao Andriamanitra. Ilainay foana isan'andro isan'andro ianao Jesosy ary ianao malala fa na nisy ty aretiny ty na tsy nisy izay Jesosy efa teo foana. Na narary na tsy narary Jesosy na misy izao rehetra izao mbola tsy nisy akory Andriamanitra ny Covid dia efa teto izay. Alleluia. Mbola tsy nisy ny masaka mampatahotra sy ny variant Andriamanitra dia efa teto foana izay ary nitady anao teto foana izay. Niantso ny anaranao teto foana izay Andriamanitra. Ary ankehitriny dia mbola hiantso ny anaranao izay satria milanao bebe kokoa izay Jesosy. Ianao rehefa niteny fa avahako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Androany Andriamanitra dia miantso anao izay. Ary mbola mangataka foana izay Jesosy ny hanavahanao anay tsiray avy reto. Izay sy ny ankonanay akaiky Jehovah'Andriamanitra. Ny ray tampo aminay, ny ray aman-dreninay. Ireo akaiky ny fonay Jesosy. Mangataka izay amin'ity androany ity. Mba samy ho tonga eo ambany elatrao izay tsiray avy. Hialika eo ambany elatrao izay Jesosy aho. Izay Jesosy anaiky. Tsy ho tahaka ny Jerosalema izay nampitomany anao izay Jesosy manao hoe impiry moany te hanombanareo tahaka ny reny akoho manomba ny zanany fa tsy nentinareo. Fa izay Jesosy mety. Alleluia. Izay mety. Ary izay mihitsy ny sisika eo ambany elatrao. Satria fantatray loatra izany toeran'izany. Hanananay toky izany toeran'izany. Tena hanananay fanantenana izany toeran'izany. Toeram-pitsarana sy fiadanana izany toeran'izany. Dia ny eo ambany elatry ny tsy toa. Alleluia. Eo ny alofanay androany. Tsy zahay reto rery. Tsy ny tenanay rery. Fa hoentinay eo koa ny vady aman-janakay. Hoentinay eo Jesosy ny ray aman-dreninay sy ny ray tampo aminay. Ho sotominay eo amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'izao vavaka izao. Dia ho tonga eo ambany elatrao avokoa izay Jesosy aho. Tsy atahotra ny harelozy izay. Tsy hanana andrelozy izay Andriamanitra. Satria izay eo ambany elatry ny tsy toa. Amen. Manaiky ombanao izay Jesosy. Manaiky ho rakofanao izay Jesosy aho. Manaiky ho tantaninao izay. Ary ankehitriny ianao ane mbola ampitombo foana ny hery ety anatinay satria mbola tsy mitsahatra ny famakivakiana ihany ity tany ity. Ny tany izay feno maimoka sy mena rana. Izay tsy maintsy ho raisinay sy tsy maintsy ho hitsahanay. Fa izay koa tsy maintsy mila ny fahefanao ahafahanay manitsaka an'izany. Andriamanitra miantso anao izay ampitombo ny hery ety anatinay. Aza velana ho reraka izay Andriamanitra. Marina fa tena mihamafy tokoa tahaka ny laforina faray ny impito ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Miaratsy isan'andro isan'andro. Mihamafy isan'andro isan'andro. Fa ny zavatra fantatray dia izao Jesosy aho. Ny fiainana miaratsy. Ny devoly mampitombo avy fito eny laforo. Fa ny hery ety anatinay Jesosy ampitomboana ho avy zato eny. Alleluia. Afahanay miatrika an'izany. Jesosy io matoky anao izay. Matoky anao izay. Davida Andriamanitra dia nilaza manao hoe tanora taloha antitra ankehitriny. Fa tsy mbola hitako izay marina ka nafon'Andriamanitra. Izay koa Jesosy androany iteny. Fa tsy mbola nisy marina nafonao. Ary izay hiezaka foana andeha amin'ny fahamarinana. Hanao izay hafaly ianao satria izany no hafahanay hiadana. Izany no hafahanay ho sambatra. Izany no mbola hafahanay hiaina tsara. Halleluia. Hanana fitsarana nady eto amin'ity tany fandalovana sy feno fahoriany ity azy Andriamanitra. Ohatra mbola azonay atao ihany ny faly. Azonay atao ny manam-piadanana satria velona ao anatinay ianao. Misaotra ny amin'izao fandarana izao. Misaotra ny amin'ny vavaka fiambenana izay mbola misy foana hatramin'izao. Misaotra ny amin'ny fombanao anay isan'andro isan'andro. Ny hery sy ny tanjaka omenao anay Jesosy eo misaotra fa avy aminao reny rehetrarehetra reny. Apetraka aminao Jesosy ny firenena malagasy. Izay tena miady mafy amin'izao fotoan'izao. Sarababem-bahoaka na ny manitra na ny manana Jesosy aho. Tena ankinay eo ampelantananao. Fa izay manokana Andriamanitra dia tena mahita. Fa na ny vavaka ho teneninay ho an'ny malagasy aza efa indraindray tsy fantatra intsony hoe inona ny tokony ho tononinay Andriamanitra. Fa ianao no malala Jesosy. Ianao no mahafantatra izay tianao atao, izay azonao atao amin'ny firenena io. Jesosy io dia mba ataovy araka ny haben'indra fonao sy ny fitiavanao.
dia misaotra anao zany amin'ity fotoanandroany ity apetraka aminao ny toy ny fandaharana rapitso sy ny manaraka rehetra raha mbola tsoavy any amin'irao ny lanitra ianao dia ianao any hitoy foana ianao any hitoy foana hampahery anay isan'andro isan'andro eto ianao any hitoy foana hiteny aminay isan'andro satria mbola milanao foana zay Jesosy raha mbola eto atany zay dia mbola milanao rehefa any an-danitra zay Jesosy iona aminao tsy afaka misaraka aminao tsony ny fiainanay very zay raha lavitra anao very zay raha tsy eo ianao Jesosy eo halleloia voninahitra ny eo anao rery any misaotra tompo ny amin'ny zavatra rehetra amen halleloia isorantsika an'Andriamanitra ny zavatra izay vitantsika teto mararantsika ny fotoanantsika androany dia ataontsika ty hira anankiray izy ty anentinantsika fanasitrana avy amin'androany dia ty ampainanao androany hainy atao ny zavatra rehetra maherezy anao halleloia sady haino ovaino ny any atsaraina raha vamalala halleluia ana Jesosy hainao tompo amena Jesosy Nyanzira nunarinina Fanketini kius Zautangiza I know why I know what's right. I know what's right. Amen. I know what's right. Fa uini tu. I know. Sono Jehovah Andiamanto no frente. I know what's right. Sono Gagazisi. Oh, alleluia. I know what's right. Andiamanto makagino. I know. Andiamanto matalanjino. Ni zavatra rehetra eo ambany fahefana. Tika mafundinga Rena de mantra mfeo fitarenanao io e jereo fotsiny fahefana endao hitraka fainy atao io Mana pa ye fa
Alleluia. Soratsika n'Andriamanitra izany hira izany a. Ny fahafitan'ny fotoana androany koa soratsika n'Andriamanitra manana finoana. Tsy maninona zany nareo, tena marina zany e. Nareo izay nentina mambavaka teo a, tsy maninona zany nareo. Aza matahotra ny ho faty zany, tsy maty zany nareo. Mbola tsy fotoana zao hoe. Fa zao foana mampina tenentsika ny olona. Ry nareo marary be reny a, teneno. Jesosy raha velona eto a, dia aninona? Hanompo anao. Fa raha zany ny tena hoe Jesosy raha velona amin'izao a, ny androko sisa rehetra hanompoko anao, dia za tena mitenenao fa tena velona ianao, tena velona ianao. Dia savita Tanterao rehefa velona satria tezazatsarotra betsaka misy ny olona nentina mambavaka teto a, dia tena sitrana tokoa. Alleluia, tena sitrana. Fa vao sitrana, vao mahazoazo aina kely, mbola tsy tena sitrana tsara akory ary a. Fa vao mahazo aina kely dia efa verina indray ilay teo aloha. Tsisy fiovana mihitsy, tena hoe tsy nanovan'ilay olona mihitsy ilay Covid, ilay aretina mafy e. Fa andaontsika mahay andray lesona ry havana, andaontsika mahay andray lesona satria tsisy fotoana iantsoan'Andriamanitra anao tsony a. Raha ao anatin'ny ianao marary io no mbola tsy hiova, dia mampatahotra satria izao a, ho sitrana ianao dia hiverina anao ny fanaonao teo aloha, fa ny tena zava-doza ao aorianao Andriamanitra fa tsy antso anao tsony. Fa raha izy zavatra azonao sanatria ho lasan'ny zavatra tsy mety tsika. Dia izay ny tena atahorana fa ataovy ampy atsika io zavatra mitranga io. Aza mitady zavatra mafy noho io tsony ianao iantsonanao satria manjary ho sarotsarotra ny fiainantsika raha amin'izao tsika mbola tsy ova. Dia samy mahery hovay ny famindra, hovay ny fitondran-tena, hovay amin'izay efa ampy izay e. Alleluia, efa hitsainan'i Jesosy tsika ange efa ho avy ange Jesosy efa fotoana farany izao ary ny anteniko foana maranantsika azy sady mifampahelintsika farany hoe rehefa misy zavatra mitranga ohatr'izao ny devoly tena manao ny ataony, fa Andriamanitra koa anatin'io misy zavatra foana ataon'Andriamanitra, misy lalana foana ao hitondran'Andriamanitra zay ho fidiny sy zay ho atsony. Ka samitsika rehetra mahery tahin'Andriamanitra daholo tapitra ny fotoanantsika, misaorantsika rehetra nahatratra amin'ny farany. Alleluia, amen. Amin'asika amin'Andriamanitra Jesosy dia rapitsika dia efa eo neto indray www.andramakaizao.com ampahana mieno ny ojapeo akiradio dia tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Misy toitena isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina, rapitso amin'ny folo mandeha zao fandarana zao amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina misy ny fandarana. Samy tahin'Andriamanitra mahereza sitrana soa, tsy maninona zany nareo manana finoana velona Jesosy. Alleluia, amen.